They resound with God's own hope. Oh, let the ancient words involve words of life, words of hope. Give us strength, help us cope. Volazonao atao itenan Jesosy eny amin'andro fifaliana. Volazonao atao fantatro zao finisy ny tonga fa fantatro fa efa kaiky zany. Volazonao atao nampamon'olona ary ianao, nampamon'olona iritiriny ary ianao. Volazonao atao zany, volazonao atao ny tonga any an-danitra, volazonao ioarana ireo olona efa nivavaka hatramin'izay. Ireo ny loko ny vitany mariri tarafiny maso andro ny lentiky maeleza ianao hatraka omilo bemanjino ny atsara ny laratsyto ao anatiny mafy masehony anao niaralebeny funinaini changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Halleluja. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany aho. Faly be izay miaraka aminareo androany. Miarabantsika rehetrarehetra any amin'ny toerana maro samihafa izay tonga eto amin'ity androany ity atao anatin'ny fitoam-bavaka en direct. Efa fanarakantsika eto foana isaky ny sabata ohatran'izao iarahantsika miondrika indray eo anoloan'Andriamanitra amin'ity andro masina ity, amin'ity andro sarobidy ity, amin'ity andro anankiray miavaka ity ry havana malala dia iakohika eo anoloan'Andriamanitra indray tsika androany. Ideran'Andriamanitra tsika tonga eto tsika ry havana dia aoka ho fantatrao fa mety sitraponao akory ary ny ho tonga eto, mety tsy programanao akory, mety tsy tao anatin'ny sainao akory fa ny tena marina ry havana malala Andriamanitra mihitsy no nitaonanao tonga eto androany. Tsy navelan'Andriamanitra ianao raha tsy tonga, tsy hoe eto akory ny zava-dehibe, tsy hoe ny fandaharana akory no zava-dehibe ry havana fa ny fahafahanao manakaiky an'Andriamanitra bebe kokoa ao anatin'izao fandaharana izao, satria ity fandaharana ity dia natao hitomana ny olona eo akaikin'Andriamanitra, hitomana ny olona analavitra amin'ity zao tontolo izao ity ry havana. Na dia mandeha eny amin'ity zao tontolo izao ity azy, na dia any amin'ny toerana maro samihafa, na dia ny orantsika azy amin'izao fotoana izao dia samihafa any amin'ny firenena samihafa any. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao, entsika no mifampitona indray, entsika no mifankahita, entsika no mifampahery, mifampitantana ry havana. Mitaonantsika ao amin'Andriamanitra izao fotoana izao, mitaonantsika anatona bebe kokoa an'Andriamanitra ity fotoana ity, ao anatin'ity andro androany ity, ary izany tsy adinontsika ry havana malala. Mahatonga antsika tonga eto indray androany. Nandalo ny herinandro ianao, nandalo an'iny herinandro iny ianao manomboka ny alahady mifarana androany. Inona ny zavatra tsapanao, inona ny zavatra niainanao? Mety niovaova ny fiainana, mety niovaova ry havana malala, mety tsy voatery ny niainanao ny alahady no niainanao ny alatsinainy, mety tsy ny zavatra nitranga ny talata no nitranga ny alarobia, tsy nisy zavatra mitovy ny zavatra niainanao. Areo ka ho fantatritsika rehetrarehetra fa ao anatin'ireny tontolo andro men'Andriamanitra anao reny ry havana. Tahaka ny manao vao andro anankiray Andriamanitra tonga ny maraina dia tonga ihany koa
ny famindrampon'andriamanitra vaovao eo amin'ny fiainantsika tsaray avy. Miavao isan'andro isan'andro ry havana malala. Tsy nirivotra ny ainanao maly mivotra ny ainanao androany, fa avozin'andriamanitra eo amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro zany. Tianao Jesosy, tianao Jesosy. Raha tonga eto ianao androany dia mahatsapa izany fitiavan'andriamanitra anao zany. Ry havana, be dia be ny olona mahafantatra ihany hoe tia azy Andriamanitra, fa izany zavatra izany ry havana tsy mba mahatonga anazy ho tonga eo alohan'Andriamanitra ka hisaotra an'Andriamanitra akory, ahatsiaro an'Andriamanitra, hanome fitoerana ho an'Andriamanitra. Tsy izany ny fahatsapan'ny olona ny fitiavan'Andriamanitra azy, fa ny fahatsapany dia izao satria tia azy Andriamanitra, tsy afoy azy Andriamanitra, afaka manao izay zavatra tiany atao izy. Satria ninona ataony dia tsy fon'Andriamanitra tsy ry havana malala. Fa ny olona anankiray mahatsapa fa tian'Andriamanitra, ny olona anankiray mahatsapa fa tsy nafon'Andriamanitra natao anatin'ny ady sarotra, natao anatin'ny zavatra rehetrarehetra ny lalovana. Izany ny olona tonga eto androany, tsy hamela tiandro tiandalo fotsiny, fa tena hianika eo amin'izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Hitondra fanatitra, hitondra ry havana malala fisaorana sy fanomezam-boninahitra, hitondra fiankohofana eo an-tongotr'Andriamanitra. Tsapa fa tian'Andriamanitra izany olo izany. Tianao Jesosy, inona zavatra tongotra ho azy raha tonga eto ianao androany? Tadidio ny zavatra niainanao tamin'ny herinandro iny, fantaro ny lalanao. Tadidio ry havana malala fa na dia ny sakafo nohaninao tamin'ny herinandro iny afaka naparary ianao, afaka nitondra fahavoazana. Ry havana malala, betsaka ny olona mety azony devolina ampiasaina nge ry havana handotony fonao e. Fa zao fahasoavan'Andriamanitra teo foana, nirotsaka taminao isan'andro isan'andro, nirotsaka tao anatin'ny tokantranonao. Mety tokantrano tsy dia mahafinaritra ny tokantranonao, mety tokantrano tsy dia manahoana, mety ozy izy le rahavavy anankiray zay hoe atao anatina efitrano anankiray fa ny zavatra magaga ozy izy atao anaty efitrano tsy dia manahoana, tery dia tery. Fa ahatsapako ny fanatrehan'Andriamanitra, ahatsapako mihitsy hoe Jesosy tena eto ianao, manatrika na eto ianao, ary reko zany. Tiako mba ho tsapanao zany amin'ity androany ity. Tatsika androany iteny hoe Jesosy te hatsapa ny fanatrehanao fotsiny izao amin'ity andro sabata ity Andriamanitra. Aza velanao andalo fotsiny eo amiko izany hoe nandalo andro sabata fitsarana kanefa tsy nitsahatra akory, anefa tsy nahatsapa akory ny fanatrehanao, anefa tsy nahatsapa akory Andriamanitra izany hoe kasika ao zany aty Jesosy eo. Te handray anjara amin'ny fanatrehanao zao tenako izao. Sandrato ny tananao dia mivavaha ianao dia teneny hoe Tompo vangio aho eto amin'ny toerana misy ahy eto, fa fantatro fa ianao ilay Andriamanitra tsy mba manavakavaka. Ny mpanjaka ry havana malala, ny mpanjaka eto amin'ity zao tontolo izao ity tsy ny trano rehetra ny idiran'izany, tsy ny trano rehetrarehetra, fa misy olona mihitsy hoe olona spesial, olona tena olona miavaka, olona tena nanao zavatra manokana, tena olona tena tsongon'olombolo eo amin'ny fiarahamonina. Dia mety afaka ho tsidian'izany mpanjaka izany, zany mpanjaka vavy zany, afaka ho alehany ny trano, afaka ho dondominy ny vavahady, satria olona tsongon'olombolo eo an-tanàna, olona malaza. Fa ny mpanjaka sy ny tompo izay tonga eto androany, tsy mifidy izy androany ry havana, tsy mifidy tavan'olona, tsy mifidy izy na fotsy ianao na mainty na mavo ianao na mena, tsy mifidy izy androany na inona ny filazananao na inona, tsy mifidy izy na iza toerana misy ianao amin'izao fotoana izao, mety any amin'ny toerana tsy eritreretina mihitsy ianao, orina mihitsy ny misy ianao amin'izao fotoana izao, any anaty lavaka lalina, mety misy olona miady amin'ny aretina eo ambony fandriana, mety misy olona tena miady amin'ny famoizam-po, mety misy olona tena napigadrana, mety misy olona ao anatina ady mafy, ao anatina alahelo. Tamin'ny anarana dia nahita vehivavy anankiray teny manao hoe tsy zakako ny alahelo, ampaherezo aho, tsy vitako tsony, mitady amoy fo aho. Tao mivavaka ihany nefa tsy mahita valim-bavaka, tao miantso an'Andriamanitra ihany nefa tao tsy mandray Andriamanitra.
fa androany zany teny aminao ny anaran'i Jesosy. Raha iantsoantso ianao ity androany ity dia tsy any amin'ny tany hevitra ianao no miantso ry havana, fa ren'Andriamanitra no miantsoantsonao, ren'Andriamanitra no fitarenanao, ren'Andriamanitra androany izay rehetra voakanao avy anatin'ny fonao any. Tatsika hivavaka itentsika androany hoe Jesosy mila ny sofonao mba hiaino androany. Za koa hiaino anao, za koa Jesosy hanomana ny foko handray anao, za koa hanomana ny sofoko hiaino anao. Fa Jesosy te mba hiaino anao fa za koa tiako mba hiainonao androany. Ry havana malala ty anao Jesosy, tonga eto ianao satria tian'Andriamanitra ianao. Aza mieritreritra ianao kisendrasendra ny atongavanao eto amin'ity fandaharana ity. Aza mieritreritra an'izany ianao fa ao amin'Andriamanitra ry havana tsy misy kisendrasendra, tsy misy zavatra kisendrasendra. Tonga eto dia novidian'Andriamanitra manokana ianao. Tianao zavatra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, tianao zavatra izy, tianao vonana izy, tianao ny heriny izy. Alleluia, amen Jesosy. Fa mialohan'ny herin'Andriamanitra midiny eo amin'ny fiainanao, mila ny fanatrehany aloha ianao, mila ny fanatrehany ianao. Mosesy tsy afaka nandeha raha tsy nialo lalana ny tavan'Andriamanitra, raha tsy nialo lalana ny fanatrehany'Andriamanitra. Tsisy ninina afaka nitranga tao Egipta ry havana. Nampialo avy lalana amin'izao fotoana izao. Fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao no ilainao. Io fiainanao misafotofoton'ny korotana tsy misy filamenana hatramin'izay io zavatra hitanao tsy mety mivaky, tsy mety misokatra. Io zavatra tena hitanao mihitsy hoe tsy mahita lalakombany ianao, ohatrany maizina ny manodidina anao. Misy zavatra ataonao fa tsy mety daholo izay ataonao rehetrarehetra, misy blocage. Ry havana malala, fanatrehan'Andriamanitra no ilainao androany dia milamina io. Teny an'izany amin'ny anaran'i Jesosy aho anao. Tonga eto ianao, ilainao ny fanatrehan'Andriamanitra. Hitentsika amin'izao fotoana izao Jesosy manatreh fotsiny ny fiainako ianao dia ampianarako. Ampiana ny fanatrehanao Jesosy, ampiana. Naiza tena misy anao amin'izao fotoana izao, manentana anao, manasanao hivavaka tsika. Eo am-pandoliana razonao ataony mandohalika amin'izao fotoana izao. Afaka tsy mijery écran ianao, afaka tsy manao commentaire mihitsy ianao, fa ny ataonao dia mandohalika ianao dia mivavaka teny antsoy ny fanatrehan'Andriamanitra. Izay fotsiny tenenao androany asan-dratony tananao Jesosy. Manatreha ny fiainako ianao, manatreha eto ianao androany. Tiako ny sapako eto Jesosy fa eto alohako eto ianao. Androany tompo mangataka ho andreny tola izay manaraka eto androany Jesosy. Niza tonga eto amin'izao fotoam-bavaka izao. Niza natsonao avy any alavitra tompo malalaka, avy any amin'ny toerana lavitra any misy an'izy ireo fa tsy naveranao izy atsy tonga eto Jesosy. Fantatro fa tsy natsonao tonga eto fotsiny dia jerijery fotsiny dia tazatazanao fotsiny izany olo izany Jesosy. Fa natsonao izy ireo Andriamanitra satria tianao mahatsapa an'izany fanatrehanao izany. Raha misy olona androany mihitsy momba manandrana mitandrina izany andro sabaty, manandrana mivavaka miaraka aminay eto. O Jesosy, ianao nefa laza fa andrangoka izy ao fa tsara Jehova. Atsapa ny fahatsaranao tsirairay avy izay tonga eto, ny samatan'olona sy izany tokantrano. Na ray mpianakaviana na renim-pianakaviana na tanora Andriamanitra nalana vavy Jesosy. Izay rehetra tonga eto androany dia fantatro fa manana anjara ho an'izany olo izany ianao. Jesosy malalo, mialohany angatana ilay zavatra aminao, mialohany tenenanay aminao ny aomponay sy ny fangatanay rehetra. Tianay ho tonga eto ny fanatrehanao Andriamanitra. Tianay mihitsy ny tahaka ny misy tanana mipetraka eo andohanay amin'izao fotoana izao, tahaka ny misy tanana mipetraka mihitsy eo ambolohanay eo amin'izao fotoana izao Jesosy. Miteny manao hoe aza matahotra izany zanako izany fa eto akaikinao. Alleluia. Raha misy olona eto Andriamanitra ao anatin'ny famoiza-po, ao anatin'ny fahakifiana, ao anaty ady, ao anaty aretina, misy fiainana misafotofoto tsy mety misokatra. Jesosy malala koa, mangataka ny fanatrehanao fotsiny androany. Hidiny eo amin'izany olo izany dia atsapy izy, fa misy zavatra miova ny fiainana. Atsapy izy Jesosy, fa misy zavatra miova ao anatiny ao, misy zavatra miova. Ny fikortana natao lasa fiadanana. Jesosy malalo, izay zavatra rehetrarehetra nikorotanao anatin'ny fonay androany, karazana onjan-drano, karazana tafio-drivotra, androany tonga eto ianao ampitsahatra an'izany. Androany tonga eto ianao tsy hanadino teny aminay ianao hoe mangina mitsahara Jesosy. O Jesosy malala, ampahafantaranay fa ny zavatra tonga eo amin'ny fiainanay tsy fahampitehana ho anay izany, tsy fahafatesana ho anay Andriamanitra, fa ny tena maro antsoantso ataonao aminay izany Jesosy.
malalo. Tompo malalako mangataka aminao amin'ity androany ity. Atao fantatra tsy tsara ihany ity Jesosy fa tena tianay ianao. Tsy miankina amin'ny zava-mitranga eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Andrefesanay ny fitiavanay ianao. Ka rehefa mandalo azy zay dia teny manao hoe ohatrany nafoina Andriamanitra, ohatrany tsy tiana Andriamanitra, ohatrany tsy mijery atsony Andriamanitra. Tsy zany Jesosy fa ataovy tsapanay. Fa na misy zavatra toy eo amin'ny fiainanay, ny fitiavanao anay tsy miova malisany eo mandrakizay Jesosy. Fitiavanao mandrakizay ny fanteneninao anay fitiavanao anay. Halleluja. Ety an-tany zay tianao any an-danitra izay mbola tianao. Tsy voafetra an'ity zao tontolo zao ity. Ny tany sy ho lanitra ho levona fa ny fitiavanao anay tsy levona mandrakizay Jesosy. Ataovy mahatsiaro zay amin'ity androany ity Jesosy. Fa tianao zay ary tsy afoianay ianao. Manatreny fiainanay, mitenena aminay tsara ihany ianao. Bitsibitsy io mangina ao anatinay ao Jesosy. Bitsy io ao anatinay ao ny fitiavanao Andriamanitra. Sotranao a Jesosy, sotranao a Tompo fa tsara ianao. Halleluja. Tianao Jesosy riavana malala. Antsika androany mba hiteny hoe Tompo sotranao amin'ny zavatra rehetra mihitsy. Na inona mandalo eo amin'ny fiainanao amin'ity androany ity. Raha tahina Andriamanitra ianao dia tsarovy fa miandry fisaorana avy aminao Andriamanitra, miandry fankasitrahana avy aminao Andriamanitra. Raha ory ianao amin'izao fotoana izao mandalo ady ianao riavana malala, atao fantatra teneno ny fanahinao androany fa tsy Andriamanitra kely ny vavahanao fa Andriamanitra lehibe. Tsy Andriamanitra maty ny vavahanao fa Andriamanitra velona. Halleluja. Tianao Jesosy, tianao Jesosy. Halleluja. Antsika hiteny androany hoe Tompo ekeko izay rehetra lalova zavatra mety misy olona mandalo ady fa ho fantatrao fa tsy famon'Andriamanitra anao zany, tsy fanapiten'Andriamanitra anao fa antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Halleluja. Fa lio ny antsony androany dia ho hitanao Jesosy. Raha misy rahatrapo tsika rehetra misy ila mafy androany. Halleluja. Zavatra
Mihitsy zany iry zany dia ataontsika vavaka izany tonikiry zany androany hitenitsika hoe Jesosy reko ny antsonao todika amin'ny olona androany mety misy olona tena mandalo ary mety misy olona tena ao anatina tafio-drivotra mihitsy amin'izao fotoana izao fotsiny teneny Jesosy reko ny antsonao reko fa tena miantso anahy ianao ao anatin'izao tafio-drivotra izao mosesy ny avana atao anatina roy hoe mirehitra no ny antson'Andriamanitra anazy mahagaga tsy tao anatina zavatra mamirapiratra zavatra mafinaritra fa zavatra miredareda ohatran'ny zavatra mampatahotra ohatran'ny zavatra may mampatahotra angely havana mahita an'izany hoe roy meny miredareda fa tsy mety may afo tao anatina afo Andriamanitra no miteny ry Mosesy halleluja androany mety misy olona tena mandalo afo mamay ohatran mahita afo zany ohatran mahita zavatra mirehatra mihitsy fa ao anatin'io afo io feo an'Andriamanitra io zavatra andrasan'Andriamanitra aminao androany dia zao ianao mandre halleluja misy olona efa antsona mafy fa tsy mety mamaly tsy mety miaino fa Mosesy ny avana malala tsy navelany andalo fotsiny ireo memy io fa nivily izy dia teo izy ny hainao an'Andriamanitra izy za androany teteny aminao teny anankiray ingely avana no nytenen'i Jesosy mangina mitsara tsisy resaka lava be tsisy zavatra be dia be halleluja fa androany ry havana malala tatsika iteny hoe Jesosy soa ihany faheto ianao soa ihany fa tao anaty sambo kely Jesosy soa ihany ry havana malala fa nandalo teo amin'ny tanàna anankiray nisy ilay vehivavy Samaritana Jesosy soa ihany fa nandalo teo amin'ny tanàna anankiray nisy ilay vehivavy nisidra 12 taona Jesosy soa ihany fa nandalo teo amin'ny Betesda Jesosy ry havana malala nanangana an'ilay lehilahy 7 taona narary teo soa ihany androany soa ihany fa mandalo eo amin'ny fiainanao Jesosy do hitentsika androany hoe Jesosy soa ihany fa teo ianao tsy avelantsika andalo fotsiny tsy avelantsika ny havana malala andalo eto fotsiny Jesosy androany fa tsy maintsy manao zavatra eo fiteneny Jesosy androany tsy maintsy manao zavatra eo fiainako ianao halleluja satria eto ianao tsy avelanko iverina fotsiny ianao fa tsy maintsy manao zavatra ianao Jesosy halleluja Andriamanitra ry havana malala tsy vitan'Andriamanitra zany hoe tonga amin'ny toerana anankiray manatrika eo amin'ny fotoana anankiray tonga eo amina olona anankiray na tokantrano anankiray na firenena anankiray ry havana malala ka tsy hanao ninina fa tsy maintsy manao zavatra Andriamanitra deo tatsika izany raha mahafinaritra be zany hoe soa ihany Jesosy fa teo ianao mety misy ranomasina manonja mihitsy any ambadibadika any mety misy zavatra tena manonja mihitsy any ambadibadika any fa androany tsy anakana an'Andriamanitra iteny zany hoe mangina mitsara halleluja ka dia dio tsara ry havana ao anatin'ny andro sabatsika amin'izao fotoana izao andro fitsarana
daholo tahotra sy ny ororo ny tavatava haleluia sy ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fiainanao haleluia emanonja emanonja Emanonja, emanonja. amen jesosy any onjam-piainana Onjam-piainana. haleluia Kami lorendrika. ny loredrika samikelinao ny androany diavana malalo savenan'andriamanitra ho rendrika mandrakizay e todika anao totra ny espito tandroany aleluia misy jesosy afaka hamonjy anao eto amen haleluia haleluia ny raha mafy anao e dia ho anatrehanao ny mpamonjy anao amin'izao fotoana izao mitsoro eo akaikinao mitsoro eo anilanao haleluia amen jesosy eo antsotranay ny tanana endrany avody ampafantatra fa sitraka zany amen haleluia anaro ny rivotra jesosy a ankina tsy andrivo amen elendesbe isavy io androany satria mandray ny feonao haleluia amen tompo Camila cararissima pamuifu fitabana masana tukua di makanariadu Isale oh Isa jesosy a tsy manana nizaniza fa tsy anao aneza e haleluia tsikaretraretra nandrezany zao tontolo zao ny andriamanitsikina dia ny fampatezana azy haleluia fikarakako jesosy ny foko androany idiranao haleluia amen Mamozy anao amin'ny fotoana rehetra Jesosy. Ampisaka, tafio-drivotra amitsoka aminao Jesosy. Saotra tompoko. Emanonjaka titondra-to nisy lioka endrika kami lanapakany faratuku vanitafikisatana tsy misy fiamparany raha mbola eto amin'ity zao tontolo zao ity fa soa ihany fa manana azy jesosy haleluia oh iza mamunja amen
tianao zany izany ry havana malala tsika ry havana manana mpiandry tsara Jesosy rehefa niteny nampitovy ny tenany dia Jesosy hoe zany mpiandry tsara fantary Jesosy zany mpiandry ondry zany ry havana malala tsy mamela ny ondry nono zany tsy mamela ny ondry iopefy akory azy tsy mamela ny ondry ho fatiny sary tsy mamela ny ondry ho fatiny etaety fantatry ny mpiandry ondry hoe mamay loatra ny andro mila hoentiny ery amin'ny alokaloka indray reto ondry reto fantan'izany ry havana malala Jesosy mpiandry tsara tsy amelantsika ho irery zany Andriamanitra ny ondry indraindray no mania si ny ondry ny te hivoaka ny vala ry havana ny ondry ny tsy te ho andrasana dia mahatonga ny ondry tsy miaina ny zavatra iainan'ny ondry rehetrarehetra andrasan'ny mpiandry tsara ry havana malala tianao ve androany tianao ve no tena hoe raisin'i Jesosy an-tanana ny mombanao tianao ve zany hoe Jesosy ny mpiandry anao mpikarakara anao fa Davida ry havana natsapa mampandray aminay maitso mpitondra eo amoron-drano fialan-tsasatra tsy Davida no makeny amin'ny rano fialan-tsasatra tsy izy no mandry eny amin'ny maitso fa hoentiny izy aleloia misy tanana mitondra azy tonga eo amin'io ay maitso io ry havana malala tianao Jesosy ndao ny ataontsika androany hoe Jesosy feno ianao ny foko nisy zavatra be dehibe tao anatin'ny fonao tao fantary fa nisy zavatra be dehibe tsy nampandrosanao tao fa androany esory daholo reny rehetrarehetra reny dia tenitsika hoe Jesosy tiako tena feno anao ny foko rehetrarehetra aza tsy nahefitrefitra hafa-tsony Jesosy ao anatiko fa tiako fenonao aleloia ataontsika izany ery zany androany ianao nefa nilaza Jesosy fa tanjako seriko ianao ianao nefa nilaza fa hijery ahy ianao ianao nefa nilaza fa hitsinjo ahy ianao ataontsika mifitsika rehetra ery zany raha io ny fahafenonao no tanjako feno ianao ny foko ny foko feno anao ny foko fatanjako sy erikana feno anao ny foko feno anao ny foko fatanjako sy erikana Aperto eo amin'ny fonao eo mihitsy ny tananao dia tena fatanjako seriko
Misaotra ny heraray fa tsara loatra ianao. Voninahitra ho anao, Andriamanitra. Ianao ry havana malala tenin'Andriamanitra zany. Halleloia. Izy no efa nilaza. Amen. Fa ny maso ny tsinjo anao. Izy no efa nilaza fa ny tanany ankavanany famarinany ny tantanany anao. Tsy misy tokony hatahoranao, tsy misy tokony hampatahotra anao ry havana. Na dia mamakivaky lalatsaratra tamin'ity zao tontolo zao ity aza ianao. Eto anie ry havana, tsy ho tapitra ny ady. Misy foana eto raha mbola eto amin'ity tany ity fa zao. Andriamanitra efa miteny. Halleloia. Ary zany mihitsy nitakitsika androany. Azonao ataony mitaky ny teny fikasana amin'Andriamanitra ry havana, satria ianao mitandrina ny didiny, satria ianao matahotra azy, satria ianao mandeha amin'ny fahitsiana, satria ianao mivavaka aminy. Halleloia. Satria ianao manao ny sitrapony, satria ianao mitady azy angamanalina. Zoanao mihitsy ry havana ny mitaky teny fikasana avy amin'Andriamanitra. Araklera teo ianao Jesosy nefa miteny fa hitantana ianao. Amen. Hitantana anao amin'ny tanana ankavanany fahamarinany ane. Jehovah Andriamanitra manomboka amin'ity andro androany ity. Ka na dia andeha azy ianao dia tsy sola afaka na hiazakazaka ianao tsy reraka. Tao ataontsika ity ry tiana akekezantsika an'Andriamanitra hoe Jesosy any, zaho hifidiny eo akaiky. Zaho hifidy. Halleluia. Fitsarana eo aminao any Jesosy malala. Lalavitra anao any lalavitra anao any an-tsaikony. Lalavitra anao any Andriamanitra. Tsy vitako manohy an'izao fiainako zao. Tsy vitako manohy ampianatra Jesosy malala. Antekoanilanao. Teman'ilanao. Amen. Jesosy eo. Matukatseo ianao. Direry foana. Halleluia. Soiany Jesosy. Amen. Halleluia. Itoetra eo anilana. Halleluia. Lalavitra anao dia ho feno any ay. Lalavitra anao hoanjakany tahotra. Raha tokatsy eny ianao iadirery foana. Aleko ihany toetra. Aleko ihany Mitsy androany tsy foikotsony eo anilana. itoetra eo anilana. Tsaroko faly ny foko. Tsaroko faly ny foko. Rehefa miaraka aminao. Mahay manana ainako e. Mahay manireo manjopo. Manana misarona hoe. Tsy mamana. Tsy mamana ianao. Nanaty sarotra. Aleko ihany toetra eo anilanao. Amen. Tsika rehetrarehetra Ihany toetra eo anilanao. itoetra eo anilanao. Jesosy. Fa tsara indrindra mihoatra ny toerana rehetrarehetra zany eo akaikinao. Tsara indrindra tokoa Mihoatra zany no hoe ny amin'ny pasoa. akaikinao. Mihoatra no ny amin'ny toerana izay veriny olona fa tsara Jesosy. Fa mihoatra lavitra no izany. Halleluia. Eo akaikinao. Amen. Jesosy. Tsy amoizako Samozako anao ty tontolo zao ity. Safoito Jesosy. Tazomiko ianao e. Halleluia. Aleko ihany toe. Aleko itoetra eo anilanao.
hitoetra eo anilanao. Haleluya. Tsaroako faly ny fo rehefa miaraka aminao. Mahay manadahoana ny zavatra rehetrarehetra. Toanana Tsy manary ana ianao. fa tsy mamanary anao Mampianatritrinao mihitsy rehefa nafiatsarotra. Amen. aliko ihany toe hitoetra eo anilanao. Tsaroako tsy marina Toko faly ny fo miaraka rehefa aminao. miaraka Haleluya. aminao. Mahay manano manjoja Mahay Jesosy. manireo Satria tohananao ny saronao mahery sy mahagaga. Amen, Jesosy. tsy mamanary Tsy manary anao anao nanaty ady sarotra. Haleluya. aliko ihany toe Tiany toetra eo anilanao. hitoetra eo anilanao. Amen, Jesosy malama. aliko ihany toe Toetra eo anilanao. hitoetra eo anilanao. aliko ihany toe hitoetra eo anilanao. Haleluya. Riavana. Mety misy olona voasambany androany miaraka aminay. Dia mety ozy izy ianao hoe sarotra be amiko izany tonombavaka izany. Sarotra be amiko izany. Ataoko ahoana izany hoe hipetraka eo akaikin'Andriamanitra. Indrindray nge riavana. Sahirana ny olona. Inona ny vavaka tokony ataoko? Ahoana ny ataoko hanakekezako an'Andriamanitra? Satria ny olona mieritreritra hoe izany Andriamanitra izany Andriamanitra lavitra be, Andriamanitra miolakolana be, Andriamanitra sarotra tadiavina be. Oh riavana. Tena Andriamanitra milaza manao hoe hitanareo araka tsanareo amin'ny fonareo rehetra. Ary izao fandaharan'izao dia mitondra anao, mitona anao, hitady an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, hikatsaka amin'ny Jehovah amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Fa izay olona rehetra nandalo teto riavana, voninahitra ho an'Andriamanitra, fa natsapa hoe tonga teo aman-trehan'Andriamanitra, tonga niona tamin'Andriamanitra, nahatsapa famangin'Andriamanitra, nahatsapa kasik'Andriamanitra manokana. Raha tonga eto ianao androany, mety sambany ianao vao miaraka aminay eto, fa zao afaka tonga eo aminao koa Jesosy androany, afaka ampahery ianao, afaka ampafantatra anao hoe izy riavana malala tianao Jesosy. Raha kivikivy ianao tonga eto, raha mety reraka ianao nandritry ny herinandro, raha mety nisy zavatra nidona taminao mihitsy, ndao tsika hiteny androany hoe Jesosy aza mahery ako. Mba fantatra hoe fa ny zavatra rehetra tonga eo aminao io, ny devoly angeravana no mitondra karazana zana-tsipika amin'ny teny anao hoe zana-tsipika alefa ny devoly makany anatin'ny fona ho any dia mitondra faharerahana, fahakiviana, fahamoizam-po, fandroany. Aza mihaino ny devoly ianao, aza mihaino no zavatra manavesatra ianao. Manao tsika androany hiteny hoe Jesosy aza mahery. Haleluya. Manao trano mpandresitsika, mahery noho ny mahery tsika lavana, satria ilay mahery no ananantsika. Haleluya. Manao tsika hiteny androany hoe Jesosy mahery ako, mahery satria za manana anao. So tsika mifotsika rehetra zaniry izany androany, raha tsika mivetsivetsy mihitsy hoe mahery azy. Haleluya. Za tsy anaiko kivy izany so, ianao raha malaza manaiko kivikivy devoly izany ianao a. Mahery azy Jesosy eo. Haleluya. Ilan'ny fampitady kivikivy vaky loha, ilan'andro aloady ketraka mavesatra ny fo, no batanao nefa tsy nalalako resy, nefa nataonao atsanora tsy mety ny ai Jesosy anao tsy manateny. Lalahina mafy tsika mahery aho. Mahery, mahery aho.
ianao zao fotoana zao aza matahotra ianao dia tena hoe maheno aleloia efa eo ianao jesosy natsanganao dray tafatsangana aleloia mahery lavitra ny atrano zay jesosy Farisau nisandratanao nani tukaza fumara si tunga lafatri na dia nitroboka azy ohatrany mitrebona zany fa kaiko lavilavandra iafatra aleluia nikasika Haleluia, tamin'ny feo malefaka, tamin'ny feo mpitiavana no kasianao anay jesosy nampiakarnao ady tafakatra netiano miakatre mahery fa antananao mahery fifaeanao natsanganao ka tafatsanganindray mahery lavitra no miatramzay ifarisiao tao anatin'ny farisentsika rehetrarehetra rehetra fa tsy nalaiky ny sandatra aleluia tsika rehetra iarahina mafy mahery fa antananao mahery fifaeanao natsanganina mahery lavitra aleluia Haleluia, tsika rehetra fa maherinao haleluia Ifarisiao Pauvre devolo mihitsy fa mahery ianao aleluia jesosy ange ny teny riavany fa na mahery no nomenanao fa tsy fanahosa zany fanahosa zany tsy ianao zany ny devolo ny fanahosa riavana ny devolo ny fanahy malemy tenenao ndray mandeha fotsiny io dia mipitika fa ianao mila mahery mila mandray hery ianao androany zany mahatonga ty fotoam-bavaka ty aleluia dia nytorotentsika rehefa aveo tsy ampy ny fiderana satria ianao mila mahery mivoaka eto aleluia tsy amelanay ianao raha tsy mahery ary ny fanamasina koa dia tsy anaiky fa ampidina ao anatinao ny fanamahery izy androany raha misy olento mety voafatopatotra mihitsy androany amin'ny aran'i jesosy nitenenako aleluia fa afaka ianao satria misy fanahy mahery eto misy fanahy mahery eto lava hanafaka anao zany fanahy mahery zany androany midinao anatinao ny fanahy mahery dia miala ny fanahosa rehetrarehetra sy teneny mihitsy androany amin'ny aran'i jesosy mahery miala eto mahery atao anatin'ity fotoam-bavaka ty tsy maintsy mahery ianao tsy maintsy mahery ianao aleluia ifampitsodranotsika androany ao alohan'ny fiderana alao fiderantsika rehefa aveo fa mialohan'ny fiderana andaotsika ifampitsodrano anatin'ny tira mahafinaritra be ty tena rehefa tonga ao amin'ilay hoe amen aleluia tena manaova amen mafy mihitsy ianao aleluia hoe ny fahavalo manodidina anao eo fa tena amen ho tanteraka aminao ity sodrano ty taotsika amin'ny fotsika rehetra aniry zany amin'izao fotoan'izao dia aorianan'izay hideran'Andriamanitra vitsivitsika dia hiatorotentsika rehefa taotsika amin'ny fotsika rehetra mihitsy hoe amen jesosy ifampitsodranotsika afaka mifandefa commentaire mihitsy tsika amin'izao fotoan'izao
ifampitsodrano rehetra teny mpitahina tonga eo am-bavanao androany. Teneno teneno amin'ny namanao, teneno amin'ny rahalahy ravavy anabavy anadahy. Aleloia. Teneno androany hoe mitahina ianao. Aleloia. Fampitsodranotsika anatin'ny fotoam-bavaka. Amen. Hitayanao ny tompo, hiaro anao, hampamiratra ny tavany, hamindra fo aminao, hitodika aminao izy. Aleluia. Anome fiadanana. Aleluia. Haleluia. Hitayanao ny tompo. Tsika rehetrarehetra ifampitsodrano. Hitayanao ny tompo, hiaro anao, Hampamiratra ny tavany. Miratra tavany. Haleluia. Amindra fo aminao, hitodika aminao izy. hanome fiadanana. Amen. Tsika rehetrarehetra mihitsy. Haleluia. Raisitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raisiko amin'ny anaran'i Jesosy ataoko amen. Eo azy. Amen. 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 Tsofrano ny tenanao. Amen na hoe. Amen. Haleluia. Hitayanao ny tompo, hiaro anao, Hampamiratra ny tavany, hamindra fo aminao, hitodika Amen. Jesosy. Hitodika aminao izy. Hanome fiadanana. Amen. Jesosy. Amen. Tsika rehetrarehetra iaraka amen na masina. Ataovy amen na masina. Amen. Haleluia. Amen, Jesosy. Nandiraka amintsika rehetra ny izany. Amintsika tsara ihany. Haleluia. Haleluya, misaotra Jesosy. Amen. Amen. Kasoani hominaw si Danakaw mifandiri Pangawa ny izany. unanaw Sinanay sinizana sa sarap na lang Jesosy. Amen na amen na. sinizana ni Paswara ni. suwabani Ano maminaw daw? si Sing taranakaw. Mifandimi. Yakunanaw. Haleluya. Sing sanakaw. Haleluya. Sinizanani, sinizanani. Pasuwabani waminaw si Nitaranakaw mifandimi Nyakunanaw sinizanakaw Sinizanani, sinizanani. Haleluya. Pasuwabani, waminasi, nitaranakaw, mifandibi. Nyakunanaw sinizanakaw Praise God na lang sa sasanay. Sinizanani, sinizanani Marashayami Yanuwalo Walilo Walilo Yutitina Galatina Galatia Galatia Namaraina Narifa Narifuka Narinisha Narifa Narifuka Umanawis 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 Umanawis
tsara Jesosy ino fa tena nandray anao tao anatin'izany tanteraka amintsika ane zany hery zany tiavana malala tena ombanao ao anatinao ny fifaliana manodidina anao na mivoaka na miditra na maraina na hariva aleluia tianao Jesosy tena andraisantsika an'izany ane ry avany ty fitombavako ty androany tsy te hiteny hoe maty antoka zay tsy tonga eto fa ny zavatra tiako tenena hoe tsy lany andro ianao tonga eto mahazo tombony ianao tonga eto aleluia satria mandray an'izany ianao tonga eto tianao Jesosy ndao tatsika ty raha mahafinaritra be ty androany a idirantsika ao anatin'ny fiderana aleluia ataontsika mifontsika rehetra mihitsy hoe Jesosy a anana fotoana aleluia Till I seek you for now.
tonga eto io nandray antso halleloia nisy telefône naneny teo aminao teo dia décrochenao le izy dia tonga eto ianao anson'andriamanitra nge raha tonga avantsika eto riavany aza mieritratra anao hoe sitraponao no eto na zay zao aza tsy sitraponay mihitsy ny vavaka be ohatra zao halleloia tsy nampoizinay hoe zahay zao no lasa ohatra zao fa ny tena marina sitrapon'andriamanitra antson'andriamanitra mahatonga antsika rehetrarehetra tonga eto andrany halleloia raha vao zao ianao vao tonga eto dia fatary fanatsony ianao dia tonga eto ianao na nisany namaly ny antso ianao ary zao rehefa mamaly ny antso dia aza rakrosena tsony aza fipetraka tsony fatazomy hatramin'ny farany satria ho any an-danitra tsika aoriana ty fiderana anankiray ty dia io makomantsika andray ten'andriamanitra raisy ny baiboly ny stylo taratasy fa misy zavatra taraisinao fa iantolo tena mampahentsika rehefa andalo tsika hamarana ny fiderana amin'ny tena mahafinaritra be anankiray ty alleloia hiderantsika n'andriamanitra amen Walay mipetraka eo mosera fianganana any amin'ny avo indrindra Manilay mipetraka ambony seza fiandrianana mitany fitoeran-tongony ilany trandrianane Manilay mipetraka ambony seza fiandrianana mitany
tena tsemboka tsy haiko nareo any fa zay aty tena zay rehefa na ato zay tena mideran'Andriamanitra tena mitsinjaka ao an'Andriamanitra ny zavatra rehetra atao eto atao an'Andriamanitra de tahaka ny Davida tena tahaka ny Davida mihitsy hoe nanary lamba Davida rehefa tonga teo a Jerosalema ny fiaran'ny fanekena ravana malala ny sorona zay rehetra manelingelina ny sorona zay rehetra mety endrika voninahitra teny aminy ny akanjo mpanjaka ny sorony voalohany satria zao fantany fa miditra amin'ny alalan'ny fiaran'ny fanekena lay mpanjaka ny mpanjaka lay tompony tompo de ny sorona zay rehetra manelingelina ny sorona zay mety endrika rehetra mety mahampanjaka anazy ry havana nanary lamba izy tsy nanary lamba tahaka ny adala hoe nitanjaka fa ny sorona zay endrika vesabesatra izao tontolo zao zay endrikendrika izao tontolo zao ny fombafomba maha olombelona napetraka izao tontolo zao ny sorony Davida fa tonga teo a Jerosalema ny fiaran'ny fanekena ry havana ny zavatra tonga teo de fiaran'ny fanekena ny zavatra tonga teo tsy sakafo ny zavatra tonga teo tsy kofra misy vola fa ny zavatra tonga teo de fiaran'ny fanekena izay tsy inona akory fa endriky ny fanatrian'Andriamanitra tsy fantatro ny zavatra andrandrainao fa ny zavatra ambony indrindra afaka tonga eo amin'ny fiainanao de ny fiaran'ny fanekena ny fanatrian'Andriamanitra tonga eo aminao de mifalia de mandihiza de mite hafatanana de mika aleloia fa miendrika an'Andriamanitra zany eno tenin'Andriamanitra tsika androany aloha ny zavatra rehetra aloha de ivavaka tsika mba ho an'izao tenin'Andriamanitra zao mba tena hoe ikasika atsika tsirairay avy ny tokantrano any Jesosy eo misaotra anao zay amin'ity fotoan'androany ity ndao tsika tena ivavaka mihitsy androany anao tena mitenena mihitsy hoe tompo mitenena amiko tenena mihitsy tena mitenena amiko ianao mba tsy zavatra mandalondalo fotsiny eo amin'ny fiainanao zany hoe ianao mihaino tenin'Andriamanitra ry havana tsy haino tantara ianao eto tsy haino tantara mitohy ianao na tantara andray miseho fa tena hieno afatra Andriamanitra ampiova ny fiainanao mankata mihitsy ianao androany Jesosy mitenena amiko ianao Jesosy io mitenena amiko ianao tokony Jesosy ankehitriny amin'izao andro sabata fitsarana izay tsy misy andro tsara tahaka azy tonga eto zay Jesosy androany ankalaza ny anaranao iseo eo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra rainao rainay no ny aminao Jesosy de hitondra fanatim-pisaorana hitondra fehezam-boninkazo hitondra fisaorana hitondra fiderana hitondra fakasitrana miaraka amin'ny fanetretena tsy misy ohatr'izany miaraka amin'ny fofeny fitiavana tsy misy ohatr'izany miaraka amin'ny saina mifantoka tanteraka hanome voninahitra anao androany Andriamanitra de miandrandry zay ilay loharano miboboky ivoaka avy amin'ny seza fiandriananao tsy hitanay io Andriamanitra raha tsy eo aminao rery andry de androany izara fitsarana ho an'ny olona rehetra ianao ka ny fiadananao Jesosy anapaka ty anatinay ary eo anatin'izao tenin'Andriamanitra izao ao anatin'izao toriteny izao de raha hiteny eto mijoro eto Jesosy de fitaovana fotsiny ihany fa ny fanahinao masina anokatra ny vavako ikasika ny lelako amoaka teny soa mahafaly avy amin'ny tenin'Andriamanitra de voly satana de afatro amin'ny rano tsy afaka anelingelina izao fitombavaka izao hary ny voizay afafy azony de voly tsaingoana na de litera ray aza fa samy amo avy zato eny ampon'ny olona tsirairay avy misaotra Jesosy aleluia amen
androantsika dia fampaheritsika anaty tenin'Andriamanitra ary mampalahelo raha anatina fotoam-bavaka no misy hoe famendrifendrona fa ny zavatra tokony ho hita anaty tenin'Andriamanitra dia fampaherezana mifantoka amin'ny fampaherezana mifantoka amin'ny voaketanao zany mahery voaketanao tena courage teto antsika anohitra anankiray antsika ty hijodramanao androany fa raha olona kivikivy nihitra anaty fotoam-bavaka dia tokony mahery izy mivoaka eo mampalahelo ny olona miandeha mitodika sy miantefa sy mitady fotoam-bavaka fa mivoaka avy izy tsy mahery ary olana be izy satria lasa hitady fanompontsampy zany olona zany tsy maintsy etefa any amin'ny dadarabe fa ny fotoam-bavaka tena fotoam-bavaka rava olona avy tany amin'ny dadarabe tsy nahita ny nety tany tonga anaty fotoam-bavaka olona kivy avy any amin'izay nisy azy tany no hitraka olona reradreraka ohatry ny mitemo fo no mifanena amin'ny fotoam-bavaka dia mahery ny zavatra tiano zany olona zany voaloha dia ny amin'ny tena ny amoy fo ohatry ny mbola verina te hiaina ndray zany olo zany hoe ohatry ny misy azo antenaina ohatry ny misy miposaka izy zany ohatry ny misy mazava kely ery amin'ny farany tonely ery da te teny aminao androany mahery izy ianao fa tsy maintsy tafity ianao raha fivavahana raha Andriamanitra no iantefanao re afaka malala dia za te teny aminao tsy maintsy tonga ianao tsy maintsy tafity ianao tsy maintsy mandroso ianao fanome ravatsika rehetra aloha hoe ravatsika rehetrarehetra raha nabavy mama ny Valtina Bert Savalo avy litina Jenny Rabal Mercia Lahady Adaya vao hitako androany zany vao hitako teta miarabanao tonga soa Lantinirina Fifoa Erika Sidonie Saondra ranabavy Fleur io ranabavy Rodina Rahalatojo miarabantsika rehetrarehetra tonga soa anabavy Itody anabavy Sandra Lalaina anabavy mombetsaka halleluia Olga Ranurso Lantinirina Berta Yaina maherezitsika rehetrarehetra dia ataontsika hira mahafinaritra be ty ifampaherezatsika nareo zany ambony ao moa tsy dia hitako intsony le anana efa beta be efa narena nanomboka dia mahereza daholo rehefa avy rindrina zafimanana ataontsika ty hira mahafinaritra be ty mahereza ianao fa tsy maintsy hoy Andriamanitra aminao hoe zanak'Andriamanitra ianao mendrika anao ainao ka tsisy arombaka anao eto an-tanao tsisy marombaka anao zany courage tsy foika anao satria zanako Maizandray ianao maizandray ianao aiza ny tady fahorana maro rehefa naleana tsisy nahafapoany ihany fa ataovao mainka aza mandratra ny antofotsika reo latsalatsa atopazo amindray androany ny fomba fijerinao fa ho hitanao angeny atsara ny andramoka izao Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra toriana etra valamalala ny zava-drehetra hainy atao ary tsy aitoaina nery mitrakay ianao azakivy ianao mahereza trany fa tsara le oatratrany ianao andeka tiny halleluia narify mahery no manodidina anao tsy maintsy tafity anao halleluia asadiny foana ty zavatra ty afana malaro rehefa mandalo ady ianao asadiny fa zanak'Andriamanitra ianao halleluia aza sainina tsotry tany anao endrika tany fa Andriamanitra mampalatena anao zava-baovao manomboka eto ary rehefa zava-baovao dia tena vaovao
ino hoe tiany angenao hoe miainy azana'olonanao dia zay olana ve zay fa olana ve tsomenanao maherezatrany fa tsara ho any eo an-tratrany ianao za tsika rehetrarehetra nge ka tian'Andriamanitra rivotra mahery mampatahotra anao na manodidina anao asazy manodidina anao toy ny tanan'Andriamanitra tsy maintsy tafity anao halleluia fa tsara ny eo an-tratrany ianao aneka tiny rivotra mahery tsy maintsy tafity anao tsy maintsy tafita ma ianao halleluia 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 tsy maintsy tafita ho ianao tena marina nge zany teniko anao zany tena be ny olona diso fanantenana misy ny olona diso fanantenana amin'ny fivavahana amin'ny lafo indray tsy mahametsy ny andreny olona ireny a satria nahoana ampanantenana tsy misy ny olona zao ravana malala raha misy fanafody anankiray a malaza be mihitsy hoe tena manasitra n'ity fanafody ty nefa tsy ampiasaina amin'ny tokony ampiasana azy tsy arahana tsara ny voalaza ao anatin'ilay boaty kely iny hoe zao ny fampiasana an'izy ity dia tsy mandaitry ny fanafody iny dia lasa tsy malaza ny fanafody iny dia lasa tsy tian'ny olona ny fanafody iny dia diso fanantenana ny olona amin'ny fanafody fa za teteny aminao androany ny fivavahana tena matafavoaka jesosy tena fanafody ary balsame ambony karazana amin'ny balsame fa ny tena olana dia zao tena olana tsy ampiasain'ny olona amin'ny fampiasana anazy ny baiboly ny tenin'Andriamanitra androany a tena tsofoka rano mihitsy ianao anasitrana anao ny tenin'Andriamanitra ary tsy diso fanantenana amin'ny fivavahana ianao satria zay ravana tsy diso fanantenana ty mbola hitanao hoe tsy zay androany satria zao mbola tsy nandiso fanantenana alay ny fivavahana hatramin'izay ary tsy hatramin'ny androany tsy hatramin'ny heritaona fa mandrakizay ny tokonay dia ny fivavahanay tahaka ny joba dia maherezy ianao eny ekeko fa misy mandalo ady fa oriavana malala ny fandresena tsy maintsy elohavany ady ny kopy batain'ny mpilalao tsy maintsy elohavana tsemboka sy azakazaka iny ao adinonao zao ho adinonao zao araka ny tokotensika maly ho souvenir anao sisy zany ho atsahatra Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ny ranomaso vokatra zao ady zay lalovanao zao fa odivetany ranonantsakaina alleloia ary misy vokany fivavahana misy vokany fivavahana ary matafita ny fivavahana teneninay retanyrendanitra foana izany amaky ten'Andriamanitra vetrany ary tsika moa dia zao misy tote mety afantaranao matetika ohatra hoe mahita mpitory-teny ianao dia misy zavatra matetika fantatro matetika misy zavatra foana hitanao hoe mampiavaka an'izany mpitory-teny zany mpitory-teny zany alatsiny kely androany misy zavatra kely indray androany fa hitanao mety mampiavaka eto foana dia tsy ninony zany akory resadresaka indray tsika e momba ny fiaviany Jesosy momba ny amin'ny zavatra ho avy satria ravana malala dia zao efa fotoanan'izany zao azaleo ianao raha tenenina hoe momba ny tory-tenitsika dia ny momba ny amin'ny zavatra ho avy indray milohan'izany aloha
dia asitsika kely feokira kely a 2 minitra fotsiny a misy zavatra kely amboarina kely. Halleloia. Misy zavatra kely a amboarina kely fotsiny a dia asitsika zava-maneno kely fotsiny a mandritra ny 2 minitra raha be indrindra. Halleloia. Misy fandaminana kely dia kely fotsiny a tsy maintsy ataontsika kely a azafady tompoko milohan'ny hamakitsika tenin'Andriamanitra. Halleloia. Maheno tsara anay ve ianareo? Maheno tsara anay ianareo dia misy zavatra lamitsika vetivety a dia malasa manao jiry kely manapandamitsika vetivety a. Eny ary mino fa maheno tsara amin'izay nareo a, mino fa efa maheno tsara isika rehetrarehetra dia rehefa mahenontsika dia ho alefa amin'izay a ny tenin'Andriamanitra. Halleloia. Natsika misy zavatra tsy maintsy nreglena kely vetivety a amaky tenin'Andriamanitra avy hatrany antsika amin'ny boky epistily nosoratan'i Petera. Petera voalohany a, Petera voalohany a, toko voalohany. Petera voalohany a, toko voalohany. Ny soramamy dia ny fiarabana sy filazanany amin'ny fahatsaran'ny fanavotana. Halleloia. Akitsika amin'ny andininy 9 hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola tsy baika, mbola tsy baibay nabavy mama Valentine namboarina kely fotsiny. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ary izany ny raviravinareo na dia ampahalovana vetivety ankehitriny amin'ny fakapana maro samihafa azy ianareo. Raha tsy maintsy isy zany mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahan-toetra ny finoana izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba na dia voazahan-toetra amin'ny afo azy dia amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy izay na dia tsy mbola hitanareo azy dia tianareo ary na dia tsy hitanareo azy ankehitriny anefa satria nohonareo dia iravoravoanareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra mandray ny antony finoanareo dia ny famonjena ny fanahy. Halleloia. Amen. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izany no ravoravoanareo na dia ampalelovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapana maro samihafa azy ianareo raha tsy maintsy isy zany. Misy olona zany ampalelovina fa miravoravo ohatra zavatra rehefa nivavaka zay tamin'ny maraina fa anaty commencement dia nampain'ny ankizy Andriamanitra tena tsisy logika mihitsy ohatrany tsy mandeha amin'ny logika mihitsy Andriamanitra. Tena raha olona mitady zavatra logika dia tsy mety hadiso fanantenana azy Andriamanitra. Andriamanitra tena zatra miaina amina zavatra misy zavatra hitanao hoe fanohatra fa ao amin'Andriamanitra tsy mifanohatra. Ao amin'Andriamanitra zavatra afaka miara mandeha ryhava. Aiza ianao mahita zavatra ao amin'Andriamanitra ihany mandeha mamaky afo dia tsy may. Aiza ianao hoe ao amin'Andriamanitra ihany ianao mahita zany hoe sambatra amin'ny malahelo fa izy na mifaliana. Ao amin'Andriamanitra ihany ianao mahita zany hoe miravoravo nefa ampalelovina. Misy zavatra ao amin'Andriamanitra. Hoy Petera azafady, hoy Petera hoe zany ny ravoravoanareo na dia ampalelovina. Misy fakapana maro samihafa mahazo atsika fa ny zavatra mahafinaritra ohatra tsy misy zavatra mampiravoravo zany foana.
ohatry ny hitanao hoe misy zavatra mampalena anao eto am'ty zao tontolo zao ty fa ianao mieritreritra hoe mbola tsy izy io hoe mbola zavatra lalovana io hoe mbola mandalo hoe misy zavatra iravoravotsika tsy fantaritsika hoe inona ary le mamparavoravo fa inona ary mahatonga amin'ny fifalitsika reto eo foana mandalo alahelo fa ohatrany mieritreritra foana hoe ndao hoe zakaiko hoe avy io hoe zao le avana malala ho ny ten'Andriamanitra hoe mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana voninahitra fiderana fankalazana ny fizahanttoetra ny finoana reo ao anaty parenthèse le izy misy hoe izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simbana de vao zahatoetra amin'ny afo azy mamiratra ny volamena rehefa izy le avy amboary ny mpanefiny a jeretsika eny amin'ny vitrine eny tena mamirapiratra mihitsy le volamena ary mahafinaritra mahasitona ny maso tsy le volamena tonga de vo hita avy tery amin'ny fanivanana tery tsy mbola iny manomboka amin'ny fotoana ahitana iny volamena iny ao anatin'iny fasika iny anatin'iny rano iny ao arinany ahitana azy ohatrin'iny mandra-patonga anazy eny amin'ny vitrinina mpivarotra volamena eny an-tanina reniny ry havana malala de zavatra maro ny lalovana mety mandalo kapokapoka iny mety mandalo afo be mety tena dorana amin'ny afo kapokapohana tsofatsofaina kikikisana fa zao zavatra mahafinaritra lasa tsara be izy ary tsiriritina mihitsy iny ary lafo vidy ary mahateza de atao haingo eny amin'ny vitrina de asiana jiro kely de tena apetraka eny ambonina sarina tanana mahafinaritra asiana fitoerany tena mahatonga azy tena hoe tena io ny valeran'le izy io ny tena poziny tena tsara ny andalo zavatra maro betsaka ny zavatra ny ala tamin'iny betsaka ry havana ny afo nandalovana iny dorana de alevo anaty molona am'izay tiana de kapokapohana de tsofatsofaina de dorana de sy ny sisa sy ny sisa fa zao lafo vidy izy iny rehefa aveo na tamin'ny voalohany ary moa izy de efa lafo vidy fa ny zavatra mahafinaritra de zao rehefa ny malala ny fotoana andalovan'iny volamena iny an'iny kapokapoka sy afo sy ny sisa vetivety kely noho ny fotoana hipetrahany eo ambony vitrine ary ny volamena ainona tsara fa izy rehefa eo amin'ny vitrine eo elaela ihany izy ny eo mety elaela izy voalafo fa eny am'le olona eny koa izy zay mividy azy tsy mbola nanana toerana ratsy zany izy hoe atao any atsipotsipy eny amin'ny tany eny na any anaty korotanetana any anaty any ambany lakavo sy ny sisa any na izy aderadera eny amin'ny tanany eny amin'ny rehetrarehetra eny entiny eny ambony alitara mihitsy ary rehefa ohatrany rehefa prima hafa mihitsy zany toerana firavaka zany volamena petraka anatina fitoerana tsara be de mbola finosina lamba kely de apetraka any anaty armoire ataony anaty coffre mihitsy ny sasany zany hoe toerana mahafinaritra tena toeram-boninahitra tena toerana voafidy vetivety any le afo sy ny sisa fa ny ahadrom-piaina rehetrarehetra am'izay tena eny ampisan-dratany eny ary tsy mipetraka raha tsy any amin'ny tanan'olona mahitahita tsy mipetraka raha tsy any anaty coffre anaty toerana miafina sao misy maka tsy ritin'ny olona rehefa mba eny aminao rehefa andeha fety be mihitsy de avoaka daholo ny firavaka rehefa manao fampakaram-bady vetivety any zany le zavatra dorana lay zavatra ny kapokapohana ho ny ten'Andriamanitra anaty fonteny le zavatra mahazo atsika io le zavatra mahazo amin'ny volamena zany volamena zany mety ho simba
fa le zavatra mahazo atsika io a i zavatra fanefena taonao vao manomboka mahazo antson'Andriamanitra ianao araka le irantsika tamin'ny voalohany teo raha misy ratra-po azo mpahoriana misy zavatra mahazo de tsaroa fosiny le hira fa fitiavany anao io antso anao io aika reny zavatra lalovantsika reny ry havana tena tokony hiterahantsika an'Andriamanitra ary ho an'ny olona voazatoetra ho an'ny olona efa eo ohatrandry petera ry havana malaly de mananatra tsika izy androany ny amin'ny tokony falitsika na de mandalo an'ireny ary tsika ohatra tete misy petera hoe arakaraky ny adalovanao reo vome mifalia anao vome mifalia anao fa misy zavatra ao ambadika io afo sy kapokapoka mahazo ny volamena io misy zavatra ao ambadika io misy zavatra ao ambadika ary zavatra ao ambadika io mahatonga anao hiteny hoe soanam-pahoriana hitandremako ny didinao rehefa tonga eo amina toerana eo am'le vitrine ianao jeren'ny olona sisa eo anao vo hiteny hoe so ihany efa nandalo an'iny afo sy le kapokapoka be iny fa raha tsy zany tsy tonga teto nga everina tsy mafy amin'iny volamena iny ahodikodina anatin'ny fanapotserina vy iny ry havana na de ny ametahana an'iny efa peratra mariazy hoe mbola ametahana an'iny diamondra kely iny mbola marary mbola dorana indray ametrahana an'iny tsy mory reny fa rehefa eo am'izay le tonga ny mariazy halleloia volamena mbola misy vatosoa tsisy ohatranao hoe tsisy ohatranao ry volamena saingy tsy tantaraina ny lalana ny lalovanao saingy tsy nitantaraina ny dingana rehetra natongavanao tamin'iny de izy ny olona sambatra mihitsy ny tanana misy an'iny volamena misy diamondry fa zao ny tenen'ny ten'Andriamanitra zao ny tenen'ny ten'Andriamanitra zany ny ravoravonareo na de ampalelovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapana maro samihafa zanareo raha tsy maintsy isy zany ka tsy maintsy isy zany tsy de tsara ny vidina volamena tonga de izy le voavina azo tany amin'ny tany anaty rano sy tany anaty fasika iny tany anaty tany iny ohatrany tsy misy vidiny andry fa hafa mihitsy izy rehefa ery amin'ny vitrinina karana ery hafa mihitsy izy rehefa endry havana malala ambenana mihitsy e ambenany sécurité mihitsy fa zava-tsarobidy ozy izy petera hoe zany ny ravoravonareo enao miravoravo mety misy fandalo mety misy fitsapahana lalovanao zao fotoana zao za te teny aminao mbola tsara lavitra anao ny volamena ianao ny volamena mety lo fa io zavatra nanaran'Andriamanitra ny fen'Andriamanitra anao io ry havana de tsy mety lo io fa hoentinao mandrakizay ny vokatra io hoentinao mandrakizay ny vokatra io afo lalovanao io hoentinao mandrakizay ny vokatra io mety kapokapoka madinidinika fandratsanana madinidinika zay atao aminao io tsara lavitra mety lo ny volamena fa ny ara-panahanao atsangan'Andriamanitra ao anatin'io afo lalovanao io ho tsarovanao mandrakizay zany ny ravoravona zany ny ravoravona ary hoy petera hoe mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizantoetra ny finoanareo ny anton'io nge ry havana malala e ny anton'io zavatra lalovantsika nge ry havana malala e de ho amina tanjona anankiray de volazan'ny ten'Andriamanitra amin'ny etapany faharoa amin'ny andiny fafito de ny amin'ny sehony Jesosy Kristy mora tonga hozy Jesosy mo ahita finoana va finoana inona le finoana io le finoana zanatoetra ny finoana tsy voazatoetra tsy finoana ary tsy ho hita hoe finoana Jesosy nefa mila mahita finoana ny zavatra mampanahan Jesosy de zao tonga hoy zany Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra inona no hitany azafady tompoko tsy coronavirus zany koa famba misy matsiaro
inona no hitany volamena ohatrany ahoana no hitany ny antony zavatra rehetrarehetra io anomanana amin'io andro anankiray io hofanomanana ny akanjo anankiray zairina akanjo mariazy verina ndray manohatra misy ravaina fa misy tsy mety misy amboarina fa misy tsy mety ho amin'ny inona ho amin'ny andro misy foana ny essayage rehefa natao mariazy de kamo mihitsy ny avy satria mba hoe tsy mividy an'le vitre zany fa mba misy mpanjaitra anankiray mba tena mahay de mahakamana mihitsy isan'andro anao rehefa vidy fitaovana vidy complet anao to de makeny ampivatro de to de mety aminao mety tsy mety de tsy mety fa le verina amin'izao ny essayage tam'izany natao mariazy amin'izao ny essayage miverina zany ianao amin'izao manao essai voalohany de manao essai faharoa vezivezy mihitsy ianao manao essayage fa tsy mbola le izy iny mbola misy amboarina mbola misy atao ndraindraytsika leo mihitsy inona ihany no mbola amboarina amin'ny ara-panahiko hoe inona ihany zao zavatra mbola tian'andriamanitra amboarina ka misy zavatra amboarina ny akanjo mariazy ary essayena impiry ro vitina didina zay mbola tsy mety ry havana malala ho amin'inona ho amin'le fampakaram-bady ho betsaka ny ijery anao eo ho jeren'ny olona ianao eo any aminao ny fantoka ny maso rehetrarehetra amin'ny fotoana zany aminao ny fantoka ny mason'ny jesosy sy ny anjely lanitra sy andriamanitra ho amin'ny andro anankiray io ny amin'ny fisehoan'i Kristy ho an'ny olona tsy mahafantatra ray manany zany zavatra zany de monimony izy rehefa mandalo fanefena misy fotoantsika za zao taloha misy zavatra taoko de ohatrany hoe za mety hoe zavatra tsy de maka izy zao taloha tia labiera be tena tia labiera be tsisy ohatry zany tena tsy haiko fitiavako labiera zany hitanao le izy le glacé be iny izy ohatry mangidingidy kely de le manilotsilo kely tena ty antanio mampionona firy ny labiera laniko zany mbola mpianatra teny akatso rehefa mandray borsa maraina pahalin'ny andro mamparaina ny andro tsy haiko hoe labiera firy ny laniko tena ty labiera rehefa nivavaka nomboka nivavaka de tam'izany misy hoe labiera sans alcool fa misy fa kely zany de ny angavy tamampino mihitsy aloha mba hihinana an'le fa jereko fa tsy na le labiera sans alcool fa tsisy fandrosoana mihitsy koa ny fanahy ndraitsika misy zavatra etretsika kely de maninona koa ary le labiera efa tsisy lakoa efa tsisy alcool de maninona koa ary traretsika rehefa misy zavatra anytsian'andriamanitra manomboka amin'ny zavatra be ka hatramin'ny zavatra kely tsy mety amintsika fa oko fantatra fa andriamanitra ravana tena perfectionniste andriamanitra ravana tena tompony zany hoe fataterahana ndraretsika inona ihany hoy izy andriamanitra misy tsy mety kely ny olona zay rehefa miaraka amina olona perfectionniste no misy zanako anankiray zay tena zanako vavy matoa tena rehefa misy zavatra taony zany fa tena tsy mety amin'ny mihitsy hoe tsy vita tena andriamanitra mihoatra lavitra noho zany ndraretsika mieritreritra inona foana mbola misy kitihana foana mbola misy kitihana foana inona ihany mbola tsy mety amin'izao ara-panahiko zao hoe sange efa ohatry zao hoe inona ihany ndraindray ianao na de ianao sendra mandray anjara fotsiny amin'ireny commentaire amin'ny Facebook reny ary de fa nanaran'andriamanitra reny se zany koa ve ry havana malala misy zavatra mihoatra noho ny volamena ianao misy zavatra andrandrainao misy zavatra koa andrandrain'andriamanitra andrandrain'i Jesosy rehefa ho avy ianao tonga tsy fresh le izy anabavy Marie-Jo tsy fresh fa tena labiera mihitsy tena labiera mihitsy fa sans alcool fresh mbola ana fa le izy tena labiera sans alcool mihitsy tena ry havana retsika mieritreritra ide zay manao kely an'izao koa hoe de maninona ry havana malala volamena aza mety reo zavatra mivantitra tampoka zany eny aminazy hoe tena mbola misy varahana kely ndray na hoe misy kika kely fotsiny aza misy marikana fiarakodia reo lafo be reo misy olona ny anjaran'le olona tsy manamboatra tsy hoe mamboatra resaka elektrika tsy mamboatra fa ny anjaran'ny olona io
de mijery ny défaut fotsiny zany Maserati zany zany Lexus zany zany reny Lamborghini sy ny Ferrari reny rehetrarehetra reny ravana maro Bugatti de zao misy karazana olona miasa ao amin'io ny zavatra atao nefa tobile efa vita tanteraka de ny asan'io olona io mijery ny défaut hatramin'ny kely tena hita mikika kely amin'iny loko iny ny anjaran'ny olona io mijery an'izany rehefa misy zay zavatra de tsy mbola mety tomobile io satria tomobile io amidy lafo be tsy problème efa tokony raha tsika mijery tomobile tsara be io fa izy mijery manana lopo kely mihitsy izy mijery io loko io jery ny karazana eny fitaratra ny zavatra rehetrarehetra jerena hatramin'ny zavatra kely indrindra raha vao misy tsy mety tsy avoaky tomobile satria lafo be io tomobile io giavana ianao io lafolavitra ny tomobile ary ianao misy tanjon'Andriamanitra amintsika rehetrarehetra zao angeravana mahatonga antsika miravoravo de zao afaka antsika ny andin'ny fatelo amin'ny Petera voalohany teo toko voalohany andin'ny fatelo isaorana anay Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika zay niteraka antsika indray araka ny abeany famindrapony tamin'ny fanantenana velona tamin'ny fitsakana Jesosy Kristy amin'ny maty ho amin'ny lova tsy mety simba tsy misy loto tsy misy levona voatahiry any an-danitra ho anareo izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonona aseho any aparany halleloia zany geriavana amin'ny mahatonga antsika ravoravo hoe le famindrapon'Andriamanitra le fampanantenana ny men'Andriamanitra ny amin'ny lova tsy mety loto tsy mety simba tsy misy loto tsy mety levona tamin'ny fiakaran'i Jesosy teo ambony azo fijaliana Jesosy ravana rehefa nafon'Andriamanitra rehefa mahita ianao olona anankiray manao investissement olona misaina tsara ohatra de samy investira vola be amina zavatra anankiray de mila mailo ianao mila fantatrao fa ao ambadika iny efa misy zavatra naray misy olona mividy zavatra tany tsisy ninona sahany vidiana lafo be io ho anao tsy malala mety mitena hoe inona ny lako ny tany io sakodaoda be le olona mafantatra efa nanao étude efa nanao fijiriana fa misy pétrole ao ambaniny Jesosy raha avana malala raha nafon'Andriamanitra ho faty ho atsika de tokony fantaritsika fa tsy mora vidy zany Jesosy zany de tokony fantaritsika fa misy zavatra mbola tsara be mety zany no manina ho atsika mbola ary zany no tokony ravoravotsika Jesosy aza ry avana fon'Andriamanitra zany ny latokany inona ny tsoafondry inona ry avana ny tsoesolon'Andriamanitra ety amintsika mba tsy hahatongavatsika any an-danitra inona ary zavatra tena mahafinaritra de zao ny tanjony de ho amin'ny teny kely farany io fa misy famonjena efa vonona iseho any aparany tsy ny androany tsy ny rapitso fa any aparany ianao zany mila mieritreritra zavatra any aparany ianao zany mila mieritreritra zavatra ao arinao izay mbola mety tsisy idiran'le androany mihitsy mety tsisy idiran'le zavatra androany mihitsy mety ozy inona rozy izy anao ny idiran'ny inona re mety misy zavatra hitanao mihitsy tsisy idiran'le inona ny idiran' zany am'izao fiainako zao any aparany fantatry Petera betsaka ny zavatra nananaran'i Jesosy ny mpianatra izay indraindray tsy takatry ny mpianatra inona ny antony zany zao ry avana malala ny toetra mpianatra tena nafinaritra de zao efa misy fananarana mety misy fibetesana mihitsy tsy mba nisy zany mpianatra hoe nilongolongo de niala tamin'i Jesosy hoe sa nde hitady tompo afa andeha hitady mpampianatra afahako arapavy Marie Jorel veny tsy maheno sa tsika rehetrarehetra azafady arapavy Marie Jorel veny tsy maheno sa tsika rehetrarehetra ohatra somary misy tsy mety kely be mba samy mamaly an'izay hoe maheno tsara dolo ve nareo rehetrarehetra zao zavatra ny tenenina ay maheno ny aina de efa mety zany fa mianapavy Marie zao zany misy tsy mety inona moa zany teneko farany teo tsy nisy misy ny hoe tenenina anarina mafy ny mpianatra hoe tena sako hiala ikité groupe ahako ikité groupe tamin'izany mantsy misy isy groupe hoe groupe mpianatra roa ambin'ny folo
Jaikity groupe aho fa sotro miteny za foana ny tenenina. Petera anisan'ny olona voateny indrindra. Petera ngeravana amin'ny tao amin'ny mpianatra tao betsaka fibedesana indrindra. Petera ngeravana tena tenen'i Jesosy mahafony. Taiza mbola risy olona tenen'i Jesosy mivoaka ianao ry Satana. Petera voateny an'izany. Tezitra ve Petera? Tsy tezitra Petera. Fantany. Fantany. Ary ny ravoravoany mihitsy ary ravana malala. Ianao rehefa naharin'Andriamanitra, rehefa ampianarin'Andriamanitra ianao dia miravoravo. Fa ho ambadika ao e. Misy zavatra tena. Ary ny mpianatra teto andin'ny fahavalo. Izay na dia tsy mbola hitanareo aza dia tianareo. Na dia tsy hitanareo ankehitriny aza. Satria inonareo dia ravoravoanareo amin'ny fianana tsy azo tononona, amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra. Mandray ny antony fononareo dia ny famonjena ny fanahy. Iza tamintsika ry havana mbola nahita an'izany hoe fiainana mandrakizay. Nefa tsika faly amin'izany. Tsika faly mieritreritra an'izany. Iza tamintsika ry havana nefa nandeha hoe tany amin'ny paradisa. Tany amin'ilay tany vaovao. Tany amin'ilay lanitra vaovao. Iza tamintsika nefa tonga tany amin'izany hoe fiainana mandrakizay. Ka hita tara. Dia mahatonga antsika faly. Hoe efa tany ana hita dia faly. Fa mpianatra teto ry havana. Mbola tsy hitany kory ny tany dia efa faly izy. Vao hitany fotsiny Andriamanitra sarotiny taminazy dia efa faly izy. Fa hitany fa ho tsarany any. Any dia tsy misy ranomaso, tsy misy ady, tsy misy aretina, tsy misy olana. Dia tonga dia tsy nampaninina ny mpianatra ry havana malala. Tsy nampaninina ny mpianatra, tsy nampaninina ny Petera ary nananarany ny mpianatra ry havana. Fa ho avy ny fanavotana ao aorianao. Ary ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra dia tsy njovany ny fanavotana antsika. Raha misy zavatra tonga aminao, misy tenin'Andriamanitra tonga aminao, misy fampianaran'Andriamanitra, fananaran'Andriamanitra tonga eo aminao, dia izao no tadidio. Androany tsy mbola fantatrao iny. Fa Andriamanitra mitsinjo ilay any am-parany. Any am-parany any mahatonga an'Andriamanitra miforme atsika, manefa atsika, miforme atsika hatramin'ny zavatra kely indrindra dia satria izao. Any am-parany any take jery ten'Andriamanitra sika amin'ny Timoty, Timoty faharoa. Isika nge ny ten'Andriamanitra amin'ny Timoty faharoa. Timoty faharoa toko fahatelo. Mba hainona nge reto zavatra reto vakiko aminao androany. Misaotra anareo rehetra aloha namaly efa maheno. Timoty faharoa toko fahatelo dia izao zavatra nitranga. Ny amin'ny fiemorana ny amparany. Dia io amparany io mihitsy, io amin'ny farany io mihitsy ry havana malala, ny tena tiany Jesosy nampimanana ny mpianatra. Tsy le androany hoa, tsy le rapitso, fa le any amparany. Enonao tsara ny endriky ny fiemorana any amparany. Ary eto dia miantso anao, misintona ny sainao, maheno tsara le izy dia ampitovio amin'izao zavatra amin'ny fotoana iainantsika izao. Minaran'i Jesosy vaoko fantatrareo zao fa any amparany any dia isy andro mahory. To dia mijanona kely dia manontany anao andro mahafaly be izao iainantsika izao sa andro mahory. Dia anjaranao ny manontany. Anjaranao ny teny feto Frantsa zao omaly 7,000 7000 nouveau cas amina coronavirus. 7000 ao anatin'ny 24 heures. Raha tsy diso ilay vaovao hitako za koa moa tsy dia mijery vaovao fa izay no andro mahory ve izany sa andro tsy mahory. Nefa ho averika any ny coronavirus izany ny ampahany voalohany, ampahany anankiray amin'ny fahoriany izany. Misy olona maty ny anoanana be dia be any fa tsy voaisa intsony aloha izao. Misy olona mbola maty ny sida angy any fa tsy voaisa aloha izao. Misy olona maty ny bomba angy any fa tsy hitan'ny mpanao gazety. Ary misy mpivady mifamono any, misy mpianakavy mifamosavy any fa tsy hitan'ny mpanao gazety reny. Fa hoy ny ten'Andriamanitra any amparany any dia isy andro mahory. Dia izao iainantsika izao zany. Fa ny olona mihaino fotsiny tsika ary manomboka eto fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavy, miteny ratsy, tsy manao resireny, tsy misaotra, tsy manatsa izay masina, tsy manam-pitiavana, tsy manam-pitiavana, mpanotolo fo, mpanendrikely, tsy maholo-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tia fafinaretana metry no fitiavana an'Andriamanitra.
ajanoko eo aloha fa le fahadimy io mbola somary janoko elaela rehefa aveo any aparany any ary ny mpianatra dia nomanina Andriamanitra sady nomanina hiatrika ny eo any aparany eo sy no hitory tamin'ny olona ny any aparany any nanefy ny olona ary miteny foana hoe nareo dia mbola ho tsara lavitra noho ny volamena voazato etra ameny zany hoe nomanina ho amin'ny fizantoetritsika nomanina ho amin'ny memy isika mba hatonga tsika afaka hiatrika ny ho any amparany any io ary havana malala elona tsara ny olona ho tia tena mpianatra na ampianarina tsy ho tia tena mpianatra ry havana malala zao ny fomba fiainan'ny mpianatra namidy daholo ny fananany dia rehefa namidy ny fananany dia natambatra nentina teo atongotry ny apôstôly dia eo amin'izay mitovy daholo io ny vola io zany ny vokatra dia andeha hitory ry Paoly andeha hitory ry Stefana andeha hitory ry Petera dia vola mitovy nomeny tsisy hoe za tsy te manana moa ny tena aizy nareo andeha hitory za le France ary ianao za tsy atao madinika fa tsisy frère rahalahy fa mitovy ny akanjo ny kiraro tsy hoe ny kiraro ny sasany am'le hika farany fa ny kiraro ny sasany ny paraky ho asianan'le izy ary tsy misy na hoe ny sasany tena le lobaka sy le alina tena le miaraka amin'ny gilet le farebohatry ny raha latojo anankiray zay boriborety misy dia miaraka amin'ny neusiny zay dia efa na ny fandeha tena ny sasany tonga dia mbola le tena le efa le palitao efa miakatra hatraty dia cravaty efa le hatraty fa mitovy ny mpianatra revana dia efa nampianarina tsy ho tia tena voalasy Jodasy tena ampianarina mpianatra tsy ho tia vola satria ino ny ohatra anankiray efa nomanina ho amin'ilay any aparany nisy fanefena tao e fanefena nge tao ry havana fanefena nge ry havana tsy navelan'i Jesosy mihitsy nge ry havana ary Petera anahany amin'izany na dia ny impôt aza izy ndana fotsiny ataovy ny asana ny vandry dia rehefa aveo ndala maka manjony dia misy trondra anankiray aza matahotra nare matsika tena hiasa be za tsy afaka anao sabata raha pitsy raha nadafa tena misy impôt alohako tena nefa ny tena mary le impôt pinao mbola te ohatrizay nampianarina tsy ho tia vola nampianarina tsy ny olona mantsy be fanahina koa dia miainga avany le fitiavam-bola tena marina raha ho ampianara 20 millions zany fa tena le anako nge mbola tokony anana Jesosy ny tena mandana fotsiny aza mitondra na kitapom-batsy na kitapom-bola misy olona tsy afaky ny ainga mihitsy raha tsy misy kitapom-bola eo hoe tsy manana toko mihitsy raha tsy misy kitapo-matsy eo fa nomanina mpianatra ho amin'le zavatra mitranga any aparany any ary ny olona afaka hiatrika zany dia ny olona le voazatoetra tary andry le farina dia ny zana toetra ary le fizantoetra vetivety fa le zavatra iainana ty amparany zavatra maharitra Paoly ry havana malala tena vita voazatoetra tamin'izany Paoly ange ry havana ka olona manam-bola ny fianakavian'ny Paoly ange ry havana ka olona manan-katao jerenge ty nataon'ny Paoly tsy ny raha iny ry havana le vola la midimidy ndao ny ary lasa nanaovany asan'Andriamanitra na ny fanisambo potika ny sambo tsy raha iny zany nisy nanendaka izy tsy problème zany inona ndray mbola eo betsaka amitsika nge ry havana malala mivavaka famerim-bola kely adino ary amin'ny vatra dia efa mampila tsy famali ny antatako dia manindra nefa raha adino le famerim-bola misy 10 000 adininao ary amin'ny varitra satrinao hiverinany na lany lasantsina 15 000 araka an'le 10 000 to dia ohatra ray fotsiny zay fa tsy hoe zay fa ny olona amin'izao fotoana izao le havana malala tia tena raha vo tsy misy zavatra anazy misy idirany dia tsy afaka itiany avy zany
endrika be deaibe zany fitiavateny zany am'izao fotoana zao endrika be deaibe fa amin'ny andro farany de misy nenao ihany tsy mieritreritra nen'olona mihitsy fa nenao ihany ary tena mampalahelo de tsy olona any amin'ny dadarabe nge reo olona tenen'ny tenin'Andriamanitra reo ny olona teneniny eto nge ravany anisan'ny tenana diso fanantenana an'Andriamanitra de ny olona mivavaka ihany Andriamanitra tsy miteny hafa firenena eto Andriamanitra ravana miteny ny olona efa malala an'Andriamanitra eto ary mampalahelo an'Andriamanitra ny zavatra iseho ny dikany hoe fiemorana eto nge ravana tsy olona vaovao olona efa teo ny olona atao hoe mihevitra de olona efa nandroso ka olona tenin'Andriamanitra hoe ny fiemorana ny aparany any zany hoe olona efa nandroso angereo hoe olona tsy ohatr'izany reo taloha tsy tia teny reo taloha olona tsy tia volo reo taloha fa ny hevitra lasa tia volo ny hevitra lasa tia teny fiemorana ny aparany ny nalefena mafy ny mpianatra ravana tany aloha tany de ny afahany ao anatin'ny fandrosony ny dresena anazy mba handroso fa tsy hevitra ho tia tena ho tia volo ho mpandoka tena enonao tsara rehefa jereny reo mpandoka tena inge ravana tamin'izany mahay maminany Andriamanitra am'izao zavatra am'izao zao nge Facebook nge ny anarany io am'izany andro farany zany tsy fantatra fotsiny le izy hoe inona fa am'izany andro farany zany ny olona de ho tia teny ho tia volo ho mpanao Facebook ikihoiza ina mahatonga ana miteny anao an'izany ny Facebook nge ravana rehefa tena dinihana valopolo isan-jaton'ny olona manao Facebook mialatsiny mety tenena hoe mitsara fa zay ny zavatra hitako aloha mpandoka tena rehefa dinihanao zavatra rehetra atao amin'ny Facebook iny akabetsahany de ny bazy ny zavatra io fandokafatena ohatra misy olona zao na misakafo maraina azy de aseho le izy mandeha vakansa de aseho le izy manam-bola de aseho le javarina mihitsy tena hoe tena andro farany marina zao so ihany ny atsika ravana Facebook fa ampiasaitsika amin'ny asan'Andriamanitra ataovy amainina zany tena ampiasaitsika amin'ny asan'Andriamanitra fa any aparany any jerenao daholo zany tsy mahalalanahy zay lofina aiza naiza sakafo maraina ataondro ariva eo alaina sara vity poketra vaovao tsaka vity kiraro vaovao io mody le makamaka sady de atao mananina mitongotra de mody le plage ny alaina fa le kiraro hita ihany hoe any ny tena mpandoka tena mialatsiny aminao za fa Facebook zany zavatra tenenina zany mpandoka tena io zavatra mitrango am'izao fotoana zao misy olona tena manao ny impossible mihitsy ahafahana miposte zavatra ray za revana tena teneniko anao ianao mieritreritra hoe zavatra tsisy dikany zany fa za tena miteny anao fa voasaringotra amin'ny andro farany am'izany ianao zay ravana malala tena tenenenareo misy mety varina anao teneniko aty zavatra ty zay tao ao tamin'ity taony ity nanomboka tamin'ny faraparan'iny taona iny de nisy fanapa-kevitra ndraisiny menakavy kely indrindra vo nanomboka ty coronavirus ty nanomboka reny crise hoe resaka izy crise ny ara-tsakafo any Madagasikara moa tsisy koa ny coronavirus de efa manomboka ny crise ara-tsakafo de misy zavatra tena nalasa ny sainay hoe misy zavatra tsy mety am'izao fiainana zao ohatriny hoe misy fampakafana be tsika za nge teneniko anao revana malala fa ianao manapotrapotra sakanao mafinaritra any anabaviko amiako eto izy tena marina mihitsy zany tena mampio zany makasary anakiray ianao io ny zavatra andrasanao aza mandainga ianao j'aime si j'adore le hoe manjy madame ianao raha mandinika
mivadiko tsy misy fotoana ary manao raha mandinika zavatra tianareo a mampionina tsy de hoe ratsy be manahoana ka hoe tsisy sary ho aseho fa ivadiko tsy mba de tia makamaka sary be deabe de sary miova le izy tsy voatery hoe ratsy fa zay le any aparany any inona moa zany nitanjoka de fa nisy sary iny a le tokatoka mpamtoka tena ianao tena misy olona nge ravana mandefa sary de zany manao j'adore ny tenany a raha mandika reo ivady mampionina na manao ny fandarina misy andratiny sary nefa taloha be tony reny tsy de misy olona isaky indray minitra en mode rouge en mode misy olona tsemboka manao fanatanjahantena en mode tsemboka be misy olona riavana mety eritreretinao zany hoe zavatra kely a fa io zavatra io de any aparany any ary eo am'le amparanytsika zao zao terenay nareo zao tsy mahita fa zay nanomboka tamin'ity taona ty zay zao a eny mianaka zay ny anniversaire anay a ny anaky telo taminay tato antrano zay fa lasa de ny anaky telo mbola ho avy ny ana ny mampionina de ny zanako lahy anakiray mbola ho avy amin'ny ampatirany zao ny anaky telo taminay fa lasa teo teo fa tsy nahita tsononareo tamin'ity taona ty tsy nahita tsononareo izahay nakalaza anniversaire de mampiseho sary fa maninona zay ny manao an'izany satria ry havana malala amin'ny lafiny ray aloha amin'ny maha olona any a Madagasikara nge ry havana am'izao fotoa zay tena misy olona tena mampalelo nge ry havana mba hitandreny olona tena tsy misakafo e ty zany misy izy mianakafo kely zany de mivarotra telefônina mihitsy de lafo 75 000 le telefônina de zay vao vitanina sakafo fa tsy ny sakafo mihitsy re telo andro ry havana malala za zao mety tsy afaka anampy an'izany olona zany fa nyentiko anampinany zany olona zany de tsy ny fangalako fanahany zany olona zany zany ny sakafo be anniversaire reto avy ny kilalao io ny gâteau be fa ngary havana tsy faly zay menakafo raha tsy voatery zarainay ho eny aminareo zany ny sakafo hoaninay ve mampiova ny tsiro ny sakafo hoaninay ve raha azotsoko anao hoe io ny loka io ny entrée fa ny tena marina raha mpandoka tena ny olona am'izao fotoana zao mba tsy njovy any ry havana malala ny atao hoe fahendrena malagasy na de zany koa ary fa antrana nge ry havana ny Madagasikara zao e ary za tena teneniko anao fa misy havana andry tsy lozany zay misy havana andry havana malala saingy tsy miseho amin'ny Facebook izy reto zay efatrano tsy sakafo en mode reraka be tsisy an'izany tsisy manao an'izany fa misy andry ahoana ny ampisehoko ny anaty tsara zany hoe za tsy tena hoe tsatsaka fanahy olona zany mba hovay ry havana ny fomba fanaotsika andao mba hiara ory am'izay miory de miara faly am'izay faly misy olona tsy mihinan-kanina ny ry havana malala mampalahelo be mihitsy ny tsika tsy afaka anampy andreny fa mifanampiana kely indrindra ataotsika aza zay aloha misy havanay any misy havana any tsy maintsy misy any mitofotoana am'ireo zanaka ireo ahoana ny ampisehonay zanaka tototry ny kilalao ohatra na tototry ny gâteau nefa andry misy havana andry mampalahelo azafady fa manampin'izay any aparany any de manina zao za raha akasary aminao de anao zadorana io de manja be paster de ozy amatsy anao arak'le tenin'ny paster za nivoaka ianao ary madamo fa tsy mila zadora na mila raha nitory teniny afatra ety ny ataonao zadora tena alleloia fa any aparany any koizy io fahazapala alleloia ho mpandoka tena ho miavinavina nge ry havana ny olona am'izao fotoana zao miavinavina nge ry havana ny olona misy fiavina vonana tsy tanao ary manimba zavatra be fiavina vonana io endriny maro miteny ratsy mbola Facebook koa io any aparany any teny ratsy tena variny ianao tena hoe jesosy aniovo zany novain'ilay tompon'ny Facebook ndre mato marika mihitsy ny fiainan'ny olona rehetra za koe tena anao ty resaka Facebook tsika melo diretsika am'ty tontolo teny zao mety anampy anao ty vavaka tsara de hiomana tsara fa efa miditra am'le plan tena ngeza be mihitsy zao ny olona ny mpikambana ao anatin'ny zareo mikarakara ny nouvel ordre mondial enao tsara ny Facebook menimena be tsika tamin'ny herinandro isa mikitika ny compte kizy tsy mila mikitika compte tsony ianao zao tsy ngeravana variny fa ny devoly miasa manginany ambadika any tsika varindrina eto
aza variana amin'ny selfie sy ny sisa fa mba saintsaino ihany fa any aparany any etretinao a nandinika izay menakavy kely alina tsika tamin'ny herinandro nandeo hoe tena hoany zao izy mikitika ny compte ko tsisy mikitika ny comptenao fa ny tena marina ny comptenao fa hidiran'ny olona amin'izao fotoana zao de zao fonanao iny de ataovy mijeriny io de tsy micommente anao tsy maninona fa ohatrany hoe misy réaction avy anatinao any de efa manomboka jereny ianao indrindra ho an'ny olona efa mpanao live matetika mpampiasa Facebook matetika ohatranay za zao tsy mananina kory tsy manao j'adore kory fa miakatra ho azy j'adore manomboka jereny ny fahazarako ny toepoko efa io teny gasy tsika ngery avy na teny gasy efa fantatry zareo io e amin'izao fotoana zao nge efa miasa lay disque dur ngeza be tsy mbola nisy ohatry zany efa manomboka mijery na hatramin'ny toeponao na mbola tsy tonga any amin'ny 5G ary tsika efa misy fahazaranao jerenao gaga zay nanao test zay maly mamponina sy ny zanako nanao test tsisy mikitika telefony zay a fa rehefa tonga amin'le fotoana mety hoe torotoro foana ndra misy j'adore mitranga misy an'le za teteny aminao aza varindriny ianao misy manara-maso tsika misy manara-maso tsika zany rehetra zany mbola any aparany ando ary amin'le farany tsika zao ingery avana malala za teneniko anao e mbola petraka foana ny fanontaniana ifarana ve ty taony ty vonanomboka itaony ito izy mampinina tato an-trano miteny aminay foana aza varintsika ifarana ve ty taony ty fa za teny aminao fa teny ifampiarababe-tsika amin'izany farany taona zany hoe arabe natratra ny farany natratra ny farany tsy zay le teo nytiako lazaina anao zany de zao mailomailo tsika fa miatsika any ambadimbadika any ary ao anatin'ny fotoana tampoka izy zavatra tsy apozytsika izy io ary zany indrindra nefa niomanantsika ry havana malala lampomanan'andriamanitra tsika any amin'le petera voalohany teo fa tokony ravoravo ianao raha mbola amin'izao fotoana zao mbola misy zavatra ny n'andriamanitra anao raha nahitsy anao tamin'ny resaka Facebook teo mifaly mety izy gavy anao hoe zay le raha natara za tsy naraka fandarana tsotra ataoko ahoana moa zay faly mahita anao eto rehefa tsy hoety moa anao atao ahoana faly foana zay mahita anareo eto fa zao ry havana mifaly anao de miravoravo fa misy zavatra ambadika zany mpanontolo fo tsy manam-pitiava tsy misaotra tsy manaja zay tsy misaotra tsy manaja zay masina tsisy olana amin'ny olona tsony zany andriamanitra zany tsisy olana amin'ny olona tsony zany resaka ray aman-dreny zany ry havana malala mba iza daholo ny ray aman-dreny reny ankizy kely manao annonce amin'ny Facebook mitady vady aty andafy zaza kely 17 taona indrindra be indrindra fa tsy raha rahin'ny olona tsony zany tsy manam-pitiava misy olona ry havana efa mbola amin'ny Facebook foana ny zavatra resahako olona tena mitarainy zay hoe marary atompoko fa tena very tompoko ny tomobile fa mba hiangaviana reo mba hiaritady teny tomobile tsy niarantaingina ko very ny tomobile vao hiaritady zany be ry havana tsisy amin'ny gazy tsony ry havana zany hoe tanaka visy avanina zay didi marary zany olona efa mampalelo zao ty vehivavy ty zany tena nisy nanendaka tety anany nisy fa mba jereviny havana ka manaonao foana koe inako ny andehanana any esa fa tena tsisy ale izy fa inona kiny idirako zany be ry havana malala efa tsy hitanao zay idirana de tsy sy idirana vavahady alleloia mpanendrikendrika tsy mahonompo mpanotolo fo zavatra la ratsy io mpanotolo fo zany drabana misy zavatra mahazo anao tsy tatinao fa tsy eo amin'le olona tsy ataonao nina fa any amponao iny mandrak'izay ary miandry an'le kendrotoana loza be mihitsy tsy tiany tsara mpamadika kirina izy manao an'io mpieboebo mbola Facebook koa io e tsy mahalala manga za zay raha mbola zaza inona koa zay ianina mpieboebo any aparany any tia fahafinaretana mihoatra no fitiavana an'andriamanitra andao manao fotoam-bavaka tsika amin'ny any tena mikoincide amin'le match ny any io rahalahy fa faly be tamin'ny ovina tamin'ny nisy an'le finale Champions League iny tamin'ny alabavy anjarany alabavy jelinga mba nitolo teny tamin'izay zany eritreritra hoe marina tsy roanjato nijerentsika eto androany na zato
satria nisy finalana baolina no coïncide tamin'ny fandarantsika tamin'ity herinandro ity tsy tadidiko za efa tsy mijery andretsony efa tsy manam-potoana hijerena andreny fa zao voninahitra an'Andriamanitra alleluia tamin'ny herintaona ohatra zao mantsy rehefa micoïncide amina matitra barea na matitra tsisy mpijery na andrelena micoïncide amina hoe fandarana amin'ny télé olona ambonimbony sisisa tsisy mijery fa voninahitra an'Andriamanitra isorana ianareo efa mba betsaka ihany nareo nefa mba aleo tsy mijery baolina alao baolina mijerena redivision mba alao fandarana jerenao direct ohatra ny anabavy angela io e alleluia fa ny parany ihany hainao inga raha te fian'Andriamanitra ty azy io tsy le am'le androany fa maninona ary tsika nyty an'Andriamanitra androany fa maninona ary tsika ny 2 taona lasa 3 taona lasa ty be an'Andriamanitra fa maninona ary tsika mitefy an'Andriamanitra ty azy ka iatrehantsika le any aparany ihany ry havana malala fa ho betsaka ny olona tia ny fahafinaretana mihoatra no fitiavana an'Andriamanitra misy olona na de nitsena eo an-tanàna fotsiny ary de zao taloha araka ny teny taminao nomboka ny tandrorandro sabata de fizahan toetra tonga de miperaka ranay sabotsy tsena nefa sabotsy eo akaikin'le tsena mihitsy koa ny fiangonana isanay tamin'izany ohatrany mampite-hivily kely mba hijery zavatra mora hijery inony eo fiangonana hiditra am-piangonana sa fa misy olona mihitsy aloha ny mamonjy tsena isaky ny sabotsy ny tsena taty amin'ny toerana mipetrahana indray aty ambanivohitra ty andro sabotsy ny tsena retetety zavatra mora ianao ry mampionina amin'ny 3 ariva tapitra ny tsena ianao amin'ny 4 vao tapitra ny sabata fa fanontaniana mipetraka tia an'Andriamanitra ianao sa tia ny fahafinaretan'izao tontolo zao fa io zavatra io anefinanao hiatrika ny any am-parany any ary ty koa zavatra tena manahirana be andiny fadimy manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra rehefa mandany heriny ireny koa de alaviro fa isareny zay misotrosoko miditra ny antranony sasany ka mahalasa babony vehivavy adaladala vesarany fahotana entin'ny filana maro mianatra mandrakariva rehefa tsy mahatratra ny fahalalana marina ary tahaka ny nanoheran'ny jana sy jamborahany mosesy no nanoheran'ireo koa ny fahamarinana de olona maloto saina sady tsy manam-ponona marina kanefa tsy nandrosa izy fa ny adalany naseho de aseho amin'ny olona rehetra tahaka ny teo aloha manana endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra alleluia taintoprala amen ataintoprava alleluia amen savan'ny tompo amen toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny nefa mandany heriny ny herin'Andriamanitra ry havana misy eo amin'ny endriny rehetrarehetra betsaka nge ry havana zao olona mivavaka zao fa mandany herin'Andriamanitra tsy fantany mihitsy fa afaka tsy miaina anatin'io aretina mitaiza mandra-pahafaty io misy olona tena pastera tena miteny mihitsy za diabetika za zao diabetika za hitanao za taranak'olona diabetika fianakaviako mahafantatra an'izany ny bebeako matin'ny diabeta misy olona akaiky anahy voan'ny diabeta ary za de efa nisy trasina diabeta ary misy fotoana rehefa misy maratra misy fotoana maratra ny tongotra misy maratra kely de manonitra fa izy hitanao io amin'ny lohako io tatsika tara io amin'ny lohako io voadona izy io gagabeka amin'izay fa nisy fotoana io marao ny lokony de maro fotsifotsy tsy hoe voan'le aretina misy fotsifotsy reny fa efa olatra le izy io amin'ny lohako io 3 andro ihany raha tamin'izany izy diabeta io efa riavana pastera ve anao na tsy pastera koa rehefa mpivavaka tsony tsy misy an'izany diabetika entina maty zany ny diabeta riavana inona re zany herin'Andriamanitra zany re boka aza madio jamba mahiratra fa ho tanange riavana zany hoe tsy mihinny herin'Andriamanitra zany ianao nefa tokony natao hitory aza mba miteny an'izany tsony pastera hoe za diabetika na zahako olona marary za zao olona marary fo tokony ho fatiny aretim-po aiza zay marary fo eo io za diabetika natao ny testa tamin'izany misy trasina de aza mihinana an'izao aza mihinana inona moa le zavatra tsy azo hoanina hoaniko ny rehefa Andriamanitra miteny hoe hoandro vokatry ny tany hoaniko
efa andriamanitra koa aloha ny teny aza mihinana an'ity dia tsy hoaniko ny aza ny andriamanitra ninoko hoe tsy dokotera fa andriamanitra aleloia misy manana endriky ny toe-mpanaraka an'andriamanitra nefa mandany heriny reny koa dia alavira mandany heriny koa tsisy tahotra an'andriamanitra ianao ngeravana raha mitovy teny zany ianao herin'andriamanitra anio e aza mitory fo aza mitory ny fonao ianao fa mitory tenin'andriamanitra mandany heriny zany tsy mino mitarika ny olona tsy ino tsy mahafantatra hoe andriamanitra io angeravana ka saro-piaro e enonao tsara koa ty ireny koa dia alavira fa isan'ireny zay misokosoko miditra ao an-tranon'ny sasany ka mahalasa babony vehivavy adaladala fisaran'ny fahotana entin'ny filana maro ny vehivavy eto a tsy le vehivavy hoe vehivavy fa le izy a fiangonana misy zany misokosoko miditra tandrema pastera mitandrema fa amin'ny andro falana any am-parana dia misy misokosoko miditra le tranona ka mahalasa babo vehivavy adaladala misy fiangonana izay hoarina amin'ny teny hoe vehivavy adaladala ho ny tenin'andriamanitra nanariny fahendrena zany lasa adaladala zany lasa kobabo mba mitandrema ihany le tompo fa be deabe ny misokosoko amin'izao fotoana izao e azafady indrindra tompoko a azafady indrindra tompoko tsy coronavirus zany amin'ny andro any am-parany any raha olona ny omana ho amin'ny ho any am-parany any io ry havana le vehivavy tsy ho tratrany zany fa io dia zay vehivavy adaladala vesaran'ny fahotana entin'ny filana maro mitandremy ianareo fiangonana mitandremy ianareo pastera fa misokosoko amin'izao fotoana zao amin'ny any am-parany any misokosoko ny iraky ny devoly ary tsy any amin'ny dadarabe izy miditra any efa nazy fa ny am-piangonana izy misokosoko zany e tsy tonga dia miditra fa misokosoko zany lalina kely sy any arina aloha izy mipetraka dia misokosoko izy mifindrakireo aloha ndray misy mipetraka avy eo tsisy aloatra mipetraka misokosoko zany misy plasy very aloha ery mba teo enakaiky ny pastera iny a mba te analika tsara ny pastera misy ianao izy midiako andavary sokosoko miditra tsy kelikely izy ny devoly tsy miditra direct mitantoka be aminao zany fa misokosoko izy dia manomboka esorony any aminao ny zavatra rehetrarehetra manomboka esorony any aminao ny fahamarinana manomboka esorony any aminao ny fampianarana dia manomboka misokosoko dia ampidirina tsy maninona zany miainga amin'io tsy maninona zany miainga amin'io zay zao ve zay ity ve tadidinao le tany amin'ny petera teo a le tany amin'ny petera ry hava ohatriny hoe ny zavatra rehetrarehetra tena nanarana hatramin'ny zavatra kely dia nongotana ary jesosy tsy nanaiky na zavatra kely teny amin'ny mpianatra satria arika ny any am-parany any tandremo ny fiangonana tandremo pastera fa misokosoko aza manaiky ho vehivavy adaladala ny fiangonana aza manaiky ho fiangonana adaladala amin'izao am-paran'izao ry havana malala ndrao ianao voafitaka ozy ny olona hoe toananay nareo inona ny tena ilaina mitandremo ianao mianaramana tandremo ny filana maro mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana marina mianatra foana ozy le anababitsika teto nitsory vavolombela teto fa misy fianarana baiboly foana hony ao amin'le zavatra nisy azy mitondra anakaiza misy olona ngeravana mianatra baiboly inona ro any anaran'le tolety fa mididy fa efatra amin'ny didin'andriamanitra aza tena tsy tsy hitany mandalo fotsiny eo aminy tandremotsika ataka nanoerany janasy jambra anosesy anoerany ny fahamarinana publication anankiray fotsiny misy olona miteny ohatra amin'ny Facebook za reto mba miteny anareo ay fa ho avy ny farany aza mihinana zava-padina reny fa eno jereo amin'izay commentaire n'olona rehetrarehetra eo tsangana daholo ny janasy jambra rehetrarehetra ary janasy jambra amin'io tsy olona poloka olona mianatra baiboly ihany ny olona manohatra ny fahamarinana tena fahamarinana ngerevana tena fahamarinana dia zay ao amin'ny baiboly e tena fahamarinana ny fitandremana andro sabata tena fahamarinana e ny tsy finanana zava-padina fa jerenao fotsiny ndray mijery ny fanoherana an'ireo reny janasy jambra reny
tsy olona mpanompo sampy reny. Tenin'Andriamanitra ihany ny anoheran'ny olona ny fahamarinana. Teny ao amin'ny baiboly ihany a, verset ao amin'ny baiboly ihany a, matetika verset amin'ny Paoly a. Fa za teny aminao androany, angatao ny fanamasina dia fantatrao zavatra tiany Paoly teneny. Angatao ny fanamasina. Ary tahaka ny nanoherana, famanena sady tsy mandroso intsony izy. Tsy manam-ponona marina kanefa tsy mandroso intsony izy. Sarava valala teny amintsika rehetra androany. Ny zavatra ataonao androany, ity toro-tenitsika ity, tsy androany. Ianareo tenenina matetika. Zay tsy miteny izay olona mijery a. Hoe izay olona tonga eto dia tenenina daholo. Tsy anananay izany droit zany. Fa ho an'izay olona, ianareo olona mandray anjara reny. Rehefa manomboka mandray anjara, nareo zany mbola mijery eto fotsiny. Na mbola tsy ity ngery avy na fandaran'i Jesosy zany natokana ho an'ny mpanota. Fa mpanota ihany koa vonona hibebaka. Ary Jesosy tia ny mpanota, fa Jesosy tsy tia fahotana. Fa rehefa olona tonga eto amin'izay dia manomboka matotra dia te handroso. Aminay zao misy gropy anankiray izay maresy. Tsy ny olona rehetra miditra ao. Fa olona efa vonona. Ary rehefa tonga amin'ny gropy ianao misy lafiny tsara, miaraka aminay foana ianao. Tena mifanohana aminay ianao. Miaraka aminay ianao, manao commencement, manao mivavaka mitera, misy mahazo anao dia miaraka mitondra vavaka sy ny sisa. Fa misy ihany koa mety ho eritreretin'ny olona ho lafy ratsa, teneniny ianao rehefa misy tsy mety ataonao. Na ny alava ziponao aza amin'ny sesary hoe dia miala tsiny. Ohatran'ny tsy tena andefasany mamponina na andefasako anao mesazy. Inony ty ataonao e? Tsy le androany io. Fa iatrehanao an'ilay any am-parany any. Mety malahelo nareo ndray betsaka amin'ireo, betsaka amin'ny ala. Misy olona zay tsy avela mivavaka amin'ny Maria. Maria dia tsika tsy mivavaka amin'izany. Jesosy fanamasin'Andriamanitra. Misy tezitra, atao ahoana moa? Fahamarinana izany. Fa aza mijoro jana sy jambo raha ianao. Fa tsy mety mivavaka amin'ny sarivongan'Andriamanitra amin'ny tenany izany. Dia tezitra dia miala, atao ahoana moa? Tinga moa misy hoe fisoratana anarana raha za dia reto ny dossier fa hisoratra rarana amin'ny andramoka izy tsisy an'izany eto. Miditra ianao dia eo Jenirabary zao io miaraka aminay aina Erika. Vitsy eo ianao dia atao ahoana moa? Ravana. Fa ny zavatra tao aminao androany. Tsy hoe fitiavana anao teo betibety. Tsy hoe tianao kapokapohana sodorana fotsiny ny volamena dia maninona volamena kely io dia dorana. Ka misy tanjona amin'io. Dia ilay tanjona io amin'ilay any am-parany any. Resika maka ten'Andriamanitra amin'ny Agay, amaraparana antsika azy. Ny amin'ny Agay misy ten'Andriamanitra ohatr'izao. Agay toko fahatelo, andininy Agay toko faharoa, andininy fahasivy, manao hoe io ny ten'Andriamanitra. Andininy fahavalo. Any volafotsy ary any volamena ho Jehovah tompony maro. Ny voninahary ty trano ty any am-parany any dia ozy lehibe noho ny tany aloha. Ho Jehovah tompony maro ary eto amin'ity fitoerany ity no hanomezako fiadanana. Ho Jehovah tompony maro. Any am-parany any. Androany no mety mbola tsy dia mety aza-kivy ianao. Zay koa tsy kivy miaraka aminao. Rehefa vonina androso ianao, nisaniza vonina. Hoe za tena te androso, ataontsika androso. Nefa tsy vonina ary moly avy natao ahoana. Fa ianao tsy mikatsaka hoe androany ianao tonga dia fanaperana. Fa nefa kosa ianao, aza-kivy ny anarin'Andriamanitra. Aza-kivy atao fifaliana ao anao. Raha anarin'Andriamanitra ianao. Halleloia. Fa any am-parany any, ny tanjon'Andriamanitra, ny voninahitra hoe tsy mitovy amin'ny teo aloha. Satria maninona? Metsara, metsara, metsara. Ny vokatra ireny, zay no mahatonga ny Petera ny teny ry havana malala. Na dia tsy mbola hitanareo aza dia tianareo. Ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza satria inonareo dia iravoravonareo amin'ny fifaliana. Miravoravo zany tsika. Tena niditra. Hay, tena niditra amin'ny fahamasinana tena ravoravo. Indra rehefa ianao ndraika isy amin'ny volanao rariva. Fa ny amin'ny am-parany any. Ny any am-parany any. Voninahary ty trano ty mbola metra lavitra noho ny teo aloha izy ny any am-parany any. Ary eo na tenen'ny Mika maranako azy. Mika toko faefatra. Andininy voalohany mihitsy. Ary zao no tonga any am-parany. Halleloia. Ny soramano aloha dia efa mahafinaritra be ny ampidin'i Jehovah ny voninahitra drina rehefa avy nampahoriana. Tanao ary avana. Fahoriana ho aho io tefeny io. Fahoriana ho aho zany. Fahoriana ho aza miala amin'ny fahazarana taloha zany. Fahoriana zany. Fa zao ry havana malala any ariana any. Ampidian'Andriamanitra. Voninahitra.
rehefa avy rany iny rehefa avy nampahory iny ary zao no tokany aparany any ny tendrombohitra misy ny trano jefa dia ahorona eo tapon'ny tendrombohitra na salatra ho avy noho ny avoana ary ny firenena hitozony tany zozotra trany mahafantatra eo ve zany rehavana hoe ny tanàna ray tsy azo afenina ny tanàna amin'ny olona tendrombohitra enao inge riavana tefen'Andriamanitra ho ahorona eny tendrombohitra ho fitaratra ho an'ny mino tatao fifaliana ho anao zany tsika ravana tsy betin'Andriamanitra mareo ampeponao ty teny amaranako azy ty androany milohan'ny ivavahantsika ho an'ny tenin'Andriamanitra apokalipsy 2:20 andininy fa 1:20 zao ny tenin'Andriamanitra andiny fa 10 aroa izy tamiko aza asiana tombo-kase ty tenin'ny faminaniana ity amin'ty boky ty fa hatombotra ny andro voalohany indrindra misy boky zany eto rehefa asiana tombo-kase zay izy a rehefa zavatra ny iditsika amin'ny gadina rehefa zavatra ny iditsika ohatra zay zao ivoaka de efa vadinay a rehefa manaritra mpianatra mampionina da avela mivoa eo ary le izy satria maniny vetivety izy de ivoaka vetivety izy de hiditra manaritra mpianatra fa idinay ny vavahadinay indrindrindrindra raha tsy hoe zay tontolon'ny andro aty aminay aloha tsisy mpangalatra zany tsisy an'izany aty fa fahazaranao am'le zatra voatafika tany Madagasikara ha dia aty aminay ravana bisikileta ny akizy io mipetraka eo tsisy tsy mbola tsisy an'izany aty tsisy mpangalatra zany aty fa idina lakile iny rehefa hoe fantatra elaela na ray andro na herinandro ohatra zany fa tsy idina kory ary io rehefa hoe vetivety kely manaritra mpianatra etsy na mandeha metsena kely ary mamponina de ka misy hoe mamoaka tobina de mampidra tobina de idina ity boky ity teny faminaniny ity tsy nasiana tombo-kase satria atombotra amin'ny farany efa zavatra ho voaila tsy ho ela hoy ny tenin'Andriamanitra amaranako azy izay manao ny tsy marina ka mbola manao ny tsy marina ihany amin'ny andro farany any aparany any rehefa na amin'izao andro zao za tena teteny aminao fa sao de verina fotambatambazan'Andriamanitra ianao tsy manao ny marina io a misy olona mantsy ohatra mieritreritra mihitsy hoe za tsy mihinana Andriamanitra zany Andriamanitra anaty zao de toy izy hoe ataovy maniratsira an'Andriamanitra ianao ataovy kisy atao ohatra aoka ny marina izy hitanao mahita Andriamanitra nefa hoe efa any reny aoka ny manao aoka io izy ny tenin'Andriamanitra izay manao ny tsy marina aoka anao ny tsy marina ihany izy tandremo mpiriavana any aparany any Andriamanitra tsy insisty taminao zany tsony ary misy fetrany famindrapon'Andriamanitra ianareo mpaniratsira an'Andriamanitra ireo tsy mampiana ny voninahitra Andriamanitra ao nareo ary tsy anakana ny lalana tsy ho any an-danitra nareo fa ianareo tandremo ianareo any aparany any atombotra ny andro izay manao ny tsy marina aoka anao tsy marina ihany ary zay maloto aoka mbola ialoto ihany mampatahotra ke rehefa zany tena mahita Andriamanitra ianao zay ianao azy ho any teninay aminao zay re miteny anareo hoe tsy fihinana ny kisoa manina io hoe tia misy vetre apera ozy le pastera ianiko zay amperana amin'ny voanjobory ary iny tena tsara de amperana amin'ny voanjobory ary asikazo tsaramaso sy atovy sabata andro fitsarana tsisy an'izany alao anaiko alao anay rehefa tsy tianareo alao zay tsy nareo nge ny olana hoa nareo le mihinana an'le izy io a satria nareo mbola tsy nanana zange hoa tenako anao za tsy nihinana afa-tsy io taloha tsy ty afa-tsy reny a fa ny olana mbola tsy nanandrana tsy nihinana rehefa nanandrana tsy nihinana de hitako fa tsara lavitra le tsy nihinana fahasalamako tonga de niova ary etopo palpitation sy ny sisa jaha tamin'ny taloha zany a io ohatry ny manao akanjo ohatr'izao foana de lava tanina foana satria ohatry ny boka mankididy tsy vo tsy nihinana andreny tsy milamina tsara zao fa zay maloto aoka mbola ialoto ihany aza gagy nareo aza tesinareo teneniko an'ity zavatra ty aza tesinareo raha tesitra teneniko an'ity de renareo mahita andreny sinoana ohatrany de mahinana alika mihinana voalavo tena dégueu be aza miteny an'izany ianao fa tandremo fa zay maloto mbola ialoto ihany androany ianao tsy tia an'izany ny kisoa mitovy amin'ireny mialatsiny mety tezitra fa jereo ny baiboly fa any amin'ny Isaia 66 zay mihinana kisoa sy totozy
dia tsitra fanjakan'andro zany hoe mitovy zany ny kisoa sy ny totozy dia zay maloto aoka mbola ialoty any zany hoe Andriamanitra miteny hoaninareo dia hoany hoe aza mamoaka verse kory aza manao anina be zany zay aza teneneo tsara rehefa mitenareo tsy fihinana fa tena tsy fihinana le izy fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny tsy mibedy antsika ry havana mitodika amintsika androany zay manao amin'ny tsy marina aoka anao tsy marina zay maloto aoka mbola ialoto any fa ity koa ny tena zavatra lehibe ho zareko aminao androany ary izay marina aoka mbola anao ny marina ihany na tsy nolana hoe pastera taloha dia menamenatra iry ianao mbola tsy n'olona mihoatra noho izany ianao am'ty androany ity ohatra niakatra velona ny an-danitra ohatra tsisy ampasinareo reny mivavaka gryavany oka ny marina mbola nanao ny marina ianao omaly ianao nanao ny marina satria hitan'ny olona fa androany efa tsy hitan'ny olona tsireo fa mbola taovy any ny marina fa Andriamanitra mahitanao ny marina anao marina ihany ary indrindra aoka zay masina mbola iamasina trany tsika tsy bedin'Andriamanitra anao raha masina ianao androany dia mikatsaka amin'ny masimasina kokoa ianao rapitra dia mikatsakatsaka metimety kokoa ianao rapitra mandra-piavin'i Jesosy natenen'ny olona reny nareo hoe hiakatra velana nareo hoe dia hivadika anjely hoe ao anatin'ny raim-pimaso ny hivadika anjely tsika tena anatin'ny raim-pimaso hivadika anjely hiakatra velana an-danitra elinge niakatra velona tany an-danitra riavana malala raha ho avy nge Jesosy tena hiakatra velona any an-danitra raim-pimaso dia iofotsika dia hiakatra tsika zao ka za dia teny aminao androany zavatra zay mitraka amintsika androany zavatra zay ataonao androany zavatra zay iainanao androany dia tsy inakory tsy mbola le androany fa hiatrehanao le any aparany any zao nefa ry havana zavatra tena tiako tenenanao nefa dia zao efa mbiakaiky nge zany any aparany any raha 20 taona lasa na 50 taona lasa zao fotoana iainantsika zao zany hoe any aparany any zany za mino an'izany fa zao nge tsika efa mbikoditra ary ho hitanao eo mijery vaovao fotsiny ianao mijery vaovao isan'andro ianao indrindra ho antsika ty andavy mijery vaovao fa hiazakazaka io fa itsy tsy atahorantsika io satria ny antony dia zao tsika efa nitefena talohan'izao tsy fisim-bola fa nitefena tamin'izany hoavy tona tsisy vola tsy mahazo vidy tsy mahazo vatra fa hiatraika inona amintsika tsonga zany ny falitsika na dia tsy fantatritsika ary maherezy ianao tianao Jesosy matoky fa voarainao ny afatra androany tsy njovy le any aparany any fa io any aparany any io efa zao mifalia raha ohatra ny voazatoetra mihoatra noho ny afo ianao satria ianao dia tian'Andriamanitra ho ampitomboly ary ny voninahitra any aparany any dia tsy hitovy amin'ny taloha voninahitra an'Andriamanitra rery any maherezy mitomboa fahamasinana mitomboa fahamarinana ny olona mety ime anao fa ao an-danitra misy mijery anao amin'ny maso be fitiavana ary vonina ny anandratra anao amin'ny fotoananao samia mahery teo tsika voninahitra teo an'Andriamanitra rery any halleloia amen ivavatsika amin'izao fotoana izao Jesosy malalo misaotra anao zay satria no ny fahasoavanao sy ny fitantananao dia tonga eto izahay misaotra anao ny amin'izany teninao zany raha mifarina Jesosy zao fotoana izao dia ny zavatra angatahako aminao dia ianao ny anatsatoka ny anatin'ny fony reto olona ireto amaka ny anatin'ny fony reto olona ireto Jesosy izany teny izany tompo azavelanao marary ny ainay azavelanao monimonina izahay azavelanao testesitra izahay azavelanao Jesosy malahelo izahay raha mba misy fanitsiana ataonao satria tianao hitombo voninahitra zay ny aparany any ary zany niravoravonay manomboka eto Andriamanitra raha mampianatra anay ianao dia manomboka eto Andriamanitra raha tokony imonimonina izay dia hifaly zay satria hainy Andriamanitra mitsinjo anay anamboninahitra ny aparany any hitsinjo anay aharitra amin'ny finoana ny aparany any ary ao amin'ny fotoana tsy misy intsony tafajoro afa-tsy ireo izay voazatoetra tamin'ny afo mahamaizy amin'izany fotoana zany efa mamirapiratra isika ry havana malala ka anontany olona iza mo ireo mitafy akanjo fotsy lava ireo iza ireo mamirapiratra ireo le avy tamin'ny fahoriana lehibe ireo le avy mitefena nokapohana ohatrany napahoriana nandalo afo
fa vetivety azy fa ny fisanatan'ireo ny voninahitra menan'ireo mandrakizay sotra anao zay Jesosy ary matoky a ny tana-pahasoavanao hitahiry re tsirairay avy hitahiry anay anaty fizantoetra ampivoaka anay mamirapiratra mihoatra noho ny volamena mety lo fa ny ara-pananay Andriamanitra dia hijoro ny ara-pananay Andriamanitra dia homendrika ka raha ho avy any amin'ny rahalanitra ianao Jesosy dia hita finoana tokoa ety aminay ety sotra tompoko falifaly zay androany iravoravo miaraka aminao na dia mbola tsy fantatray azy Andriamanitra taky ny ahoany zavany an-danitra izany efa fantatray nampahitananay tamin'ny teninao ary fantatray fa zay rehetra voazatoetra dia hoandry zay mivoaka mpandresy dia hoandry zay mijoro amin'ny fahamarinana dia anatina n'ilay tompony fahamarinana sotra Jesosy dia raha ny sotra sy voninahitra manao ary matoka fa apetraka ao amin'ny fomba mahafinaritra ny amponin'ny olona zany teny zany ny fanahinao masina eny na nondraka ampitomba an'izany avy zato eny ary dia satana kosa dia afatotra amin'ny rahanao Jesosy tsy afaka nitsaimoka na dia litera ray tamin'izay nafahafiaza fa votsy maintsy mamoa ireo misaotra Jesosy eo alleluia amen eny avana malala any amparany andry isy olona be dia be tsy ajoro mahatonga ny olona ireo tsy tafajoro dia tsy voatahiry ry avana malala mety izy ianao ho tehirizin'Andriamanitra ao ambalany mety izy ianao ho ataon'Andriamanitra tahaka ny zanak'ondry ambesany mpiandro tsara tsy avelan'ny mivoaka ny vala raha misy olona eto efa tanaty fahamarinana dia niala tamin'izany hoy ilay anabavy zay hoe ireo zavatra rehetra ataonareo ireo efa nandalo teo aho toy izay amantsy azy hoe sambatra fa zaho izy efa niala teo ranabavy miverena ianao fa zaho zao eo amin'ilay toerana nisy anao taloha tsy te hiala tsy ny mandrakizay fantatro ho avy ny malalako ho avy ny tompoko hijery ahita finoana va izy miverena amin'ny fitiavan'Andriamanitra miverena amin'ny fahamarinana dia ndao tsika nompon'Andriamanitra amin'ny fahamarinana mifalia raha mandalo fizahatoetra ianao fa tsy natao hamonanao io fa natao hanatsarana anao tian'Andriamanitra mirapiratra ianao a ena tapoka avao na ny toerana misy anao hoe teny ohatra izy io na zay voazahatoetra niakatra eny a maherezy nde ataontsika tira mahafinaritra be ty hoe za Jesosy a tena tehirizo a matetika ataontsika izy ty satria ilaina voatahiry tsika raha ilaina voatahiry zasy ianao iarahikitsika hoe tehirizo a Jesosy tehirizo ahako iarahirana zany tsika mararantsika amin'ny fotoana androany a dia misaotra anao nahatrehatra amin'ny farany tsika rehetra samy tena tehirizo a Jesosy tehirizo a Jesosy tehirizo ana dia amin'ny fizahatoetra sy mifanefena azy dia be amiko Jesosy dia za voatahirinao alleluia tafiditra amin'ny safotofoto rivo mahery zay raizany kely fiainako ola lavitra iry ampita mila anao Jesosy fiainako alleluia tafiditra amin'ny safotofoto onja mahery zay raizany kely gamba dia agnatantsika mira fanevantsika mihitsy ty a alleluia basa irere mila anao Jesosy ny fiainako a alleluia alleluia anabavy sandrana lena mafinaritra kely za message commentaire anao zany verina mihitsy no parallelisme alleluia nahitsatra amin'ny parallelisme misaotra Jesosy tsika endra samy angataka hoe mampitoso e andeha any farany any alleluia tehirizo a Jesosy a alleluia sotra amin'ny farany Jesosy a
Samkenen fiaina koe. Halleluja. Arahazany lasany mangataka asa ataony mivavaka teniteny Jesosy Elizy hoe Elizy hoe Halleluja. Mitsangana Jesosy afonsanko mafinita filtra lazao io zao mangina Jesosy vetivety any io. Halleluja. Tsy rety zany ianao. Mitsangana Jesosy afonsanko teny mafinita filtra lazao ny onjam-bahangina tsy mendrika Sotra Jesosy. Feliz a Jesosy. Asa rato no tananao. Satsy anozano Felizato Utusuatra ny farany Felizato Turesky tafita Utusuatra ny farany Samkeny fiainako. Halleluja. Feliz a Jesosy. Halleluja. Satsy anozano Felizato Utusuatra ny farany Felizato Halleluja. Turesky tafita Utusuatra ny farany Samkeny fiainako. Tsy satsy ny anozano Felizato Utusuatra ny farany Felizato Turesky tafita Utusuatra ny farany Samkeny fiainako. Utusuatra ny farany. Tsika rehetra raha fitsoahana letsika anao na anaty vavaka-fiangonana fitsikora sasany alina misotranao nahatrany andramo farany tomboa fahamasinana tomboa fahasoavana tomboa fahamarinana dia antsika Jesosy. Amen.